Christian tena fampianarana marobe tetisika tamin'ny heri fampatsahivana kely angamba no ampidirako azy fa ny tena ataontsika androany dia nisy somary débat zany hoe farakalozakely ndraiky zany avy amintsika zany hoe izy misy zavatra ohatran'izao mitranga dia ahoana ny tokony atao. Tsy manona anarany zanak'nareo nareo, tsy manona ny anaranareo nareo fa milaza an'ilay olana izay hitanareo eny ahafahantsika mifamahy zay zay le zavatra ho ataontsika fa raha izay rery no miteny eto dia tsy fantatra ilay olana ny aminareo fa mba hifampizara mihitsy zany sika ny amin'ity anio ity. Koa tamin'ny heriny anio andeha indraysika ny bokin'ny Daniela toko 10:7 nanambara hoe aza matahotra ilay malala indrindra fiadanana ne ho anao mahereza eny mahereza. Iza natao an'izay tamin'ny heriny ny renrehetra nampaherezan'i Jesosy. Dia nisy zavatra anankifolo nomenantsika tamin'ny heriny andeha fitingiko kely fotsiny le izy dia mba samy tadiditsika. Nisy zavatra ny anarantsika atao hoe itsika rehefa ho tokantrano dia mitenena milamina miresaha mivady aman-janakao mba hampahazo aina azy dia ampifalio ny ankonanao arapao ny ankonanao fa manokatra fifandraisana izany dia mahazo toa misaotra ny zanakao dia mila samy mahay mampakasitraka ny ao anaty tokantrano ao ny amin'ny zavatra rehetrarehetra zay atao. Dia teneny matetika amin'ny ankonanao hoe tianao izy dia mba misy fity mifamaly ao anatin'izany fiaina tokantrano izany. Manaova azafady raha misy fahadisoana fa aza miziriziry fotsiny fa mahatsara fihavanana ny fifamelana. Ary rehefa miresaka amin'ny ankonanao dia mba ianoa izy ireo dia mba atsanony izay zavatra ataonao aloha fa aoka mba hifantoka ianao amin'ny resaky ny zanakao. Dia taoko ny anarantsika koa hoe rais dia kasio dia fio ny ankonanao mba hifamindra le fanehoam-pitiavana. Dia tsarovy ihany koa dia kalazao ny daty naterahan'ny zanakao mba ho tsapany fa tsy adinonao izy fa manjalasa ny ivelana izy no mankalazana izany. Dia mba manaova sakafo spesial, mba manaova fetifety kely amin'izay fotoana tokony hampety azy mba hitondra fiombonana ho aminareo mianakavy kely. Ary ny farany dia hoe mahazo toa mivavaka ho an'ny ankonanao ary mirary soa azy fa ny teny soa dia mahasalama. Zay le izy zay le zavatra rehetra tamin'ny heriny. Dia atsakany an-tanàna izay napiatra aloha tsisy napiatra efa napiatra dia nahoana le izy rehefa napiatra sarotra sarotra ka sarotra fa zao tsika rehefa misy zavatra ataontsika dia zao aloha tsy tonga dia mahita resultat valo mivetivetika isika zay fa mametraka fitsipika aloha dia zao manazatra kely manazatra kely ndray mbola tsy vitanao tanteraka le izy fa manazatra kely dia avy eo mijery ny tombanezaka efa nisy ezaka vitako ve efa mba nisy niova kely ve satria raha zavatra nandritry ny 20 taona 10 taona 10 taona izay atao hoe routine zany hoe mandeha fotsiny le fiainana mialatsitra amin'le fiten'ny tanora ankehitriny hoe entrée libre sortie baranahany nefa somary io asiana fifehezana kely tsy moramora zany fa tsy tokony ho kivontsika fa mandeha tsikelikely zany hoe manazatra dia mijery ny tombanezaka hoe nisy fivoarana ve zay fa tsy voaherinandro dia tsy vita sarotra be fa tsy maintsy mijery an'izay isika eny ary tonga dia fanontaniana aloha no apetrakinareo zao fanontaniana zany hoe ohatr'izao mitranga zavatra mitranga na ao amin'ny fiarahamonina na ao amin'ny ankonana izy ity dia fantatritsika fa mivantana amin'ny Facebook noho izany zany tsy misiblena mijery olona mihitsy isika fa fampianarana no ataontsika eto mba hahafahantsika hitazantsika ny zanatsika amin'ny maha-kristianina antsika zay. Dia afaka mametraka fanontaniana ireo fa hoandray fampianarana amin'ny pasteur isika pasteur Iantra moa zao miteny zao dia pasteur vololona avy any amin'ny FPVM Bethesda Marseille no andray fitenenana koa rehefa avy eo zany hoe ny fitaizana ny ampitan-dranomasina sy eto Madagasikara
tena mifanipaka tsy mitovy mihitsy de nefa mitady ifangaro aloha izy de tsy mitovy nefa ny fitaizana amin'izany firenena roa samihafa izany de ho tantarainy antsika hoe ny olona any ivelany zany ohatra zao ny fitaizanany zanany fa maha kristianina azy koa nefa de misy zavatra maha spesial azy zany hoe tsy tokony anao fitaizany zao tontolo zao na any ampitan-dranomasina azy azontsika la izy de ohatr'izay koa tsika eto Madagasikara tsy hoe eto Madagasikara akory de hoe satria Madagasikara tany manao ahoana sahirana ve sa tany manao ahoana de tsy maintsy ohatr'izao ve fitaizana tsia fa le fitaizana fomba kristianina mihitsy izay no nampitana amintsika mba ahafahantsika mandray lesona ampiaratsika zany ao amin'ny fiainantsika ametraka fanontaniana zany zao tsika afaka mametraka manangatanana zany no tsika zao de andaotsika aloha ifa mahaloha aloha hoe zao le olana dahoary afaka manantona ity izy ametraka fanontaniana inona moa zany zao le apetraka ahoana ary zany aloha zao eny ary sady mieritreritra reo le zavatra tokony mapetraka reo fa tonga de omeko amin'ny pasteur vololona aloha zany hitantarany anareo hoe ohatry ny ahoana no hoe fiaina amin'ny tanora ny ampitan-dranomasina mahaliana anareo zany de aloha aloha tantarainy amintsika faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy misaotrako pasteur Anitra nanome ny fitenenana mijery momba amin'ny tontolo ny zanaka moa zany sy ny ray aman-dreny mihitsy tsika eo amin'ny sehatry ny fitaizana toko ihany ampitan-dranomasina zay toerana misy anay tsika aloha tsy afa-miala araka ny tenin'ny pasteur teo na mandeha aiza na mandeha aiza ama kristianina de ano mihitsy angambany aloha no tiako anomboana azy ny tenin'Andriamanitra moa efa fantatritsika ny manorina an'izany hoe any amin'ny oabolana 12 andin'ny fahenina hoe zaro amin'ny lalana tokony alehan'ny zaza ka na rehefa antitra azy izy de tsy ala amin'izany eo zany aloha de tena hoe mila tsy tatana miepaka mihitsy ny ray aman-dreny satria indraindray zany misy le lasa fomba manaraka volotany ozy izy tsika eny fa na de hoe mpanompon'Andriamanitra na kristianina azany ny ray aman-dreny inona ny mety olana ny olana dia na de manazatra tokoa raha ny ray aman-dreny amin'io fitaizana io tamin'ny alalan'ny fitaizana tany atokantrano nandray raisina batisa le zaza mivavaka ho an'le zaza mampianatra azy mivavaka rehefa tonga ny fotoana mampianatra azy sekoly alahady tonga ny fotoana ho manomboka eo amin'ny katekômena fa ny olana de zao na kristianina mihitsy aloha ny teneniko any ampitan-dranomasina zany de tena zavatra tsy azo atao tena hoe afaka esorina eo aminao ny zanakao manomboka voazaza kely any amin'ny ataoko hoe any amin'ny crèche le tazaina any mbola kely reny zany ny zaza de reny moa zany apetraka any amin'ny crèche any izy de efa any daholo ny couche ny biberon sy nohatra zany raha ohatra misy karazana zaza manana le faritra mangana reny misy ohatran'izany mankotsika ohatra hoe misy ratsina anana be de lasa misy faritra mahita an'izany tsika misy faritra de mpanatsoana ny ray aman-dreny de terenina hoe ny vononao ty zaza kely ty de tonga mihitsy zany amin'ny lasa jerena mihitsy jereny dokotera io zaza io de rehefa vozava zay olana zay hoe tsy nikapohana io zaza io de mba mety milamina le izy de sarotra be zany aloha ny fitazan'ny ray aman-dreny na kristianina raha am'le zaza ohatra ray fotsiny zao ohatra ny tsika ohatra zaza kely tsika manana le hoe ampanaovana collier kely de misy sarina azo fijaliana satria tsika kristianina de tsy azo ampanaovana an'izany mihitsy ny zaza na zaza na me lehibe
ny antony ahitana olana ny fijoroanao ama kristianina anao zany hoe ao anatin'izany zavatra zany dia mitady fomba hafa ianao ny zanakao any an-trano ampianarinao hoe mivavaka rehefa misakafo kanefa izy rehefa manomboka amin'izay izy misakafo any misakafo amin'ny akamaroan'ny zaza dia misakafo amin'ny kantine any dia tsy mahazo mivavaka le zaza tsy mahazo mivavaka izy dia satria ho atsony ianao dia ho tenenina satria ny firenena frantsay mihitsy no firenena laïque zay dia laïque zay tsy mahazo mampiseho ianao miariary ny maha kristianina anao ny zaza zany rehefa zatra mivavaka izy any ampianarana any an-trano dia tonga any izy mianatra dia ho teneninao dia teneninao fotsiny izy hoe ataovy any an-tsaina any le vavaka dia misy le zaza zany mianatra an'izay misy le zaza nefa nandray misy zaza zay tao amin'ny fiangonana mihitsy dia nitarika amin'le zareo any hoe tu connais Jésus hoe fantatrao ve Jesosy dia tonga dia mahazo tena tsy tena avertissement fa ho enjehan'ny namany izy satria tsy mahalala an'izany zareo tsy fantany zany tena ady zany ny atrehan'le zaza hoe ianao mampiorina azy any amin'ny sekoly lahady mampiorina azy any atokantrano nefa ohatrany hoe mifanipaka be any hery zany dia ho an'ny ray aman-dreny dia mampiditra ny zanany any amin'ny fianarana katolika daholo eny fanary zareo musulmane be dia be azany dia ampidirina any amin'ny fianarana katolika ny ankizy eritreretinareo tsara amin'izany ina aloha ny antony tsy hoe tia ny vavaka le zanany fa somary entitra kokoa zany ny fitazana any amin'ny fianarana katolika endry kokoa le zaza satria rehefa avy eo amin'izay isy olana mbola mafimafy kokoa dia any izy zany dia avy dia arahanao fotsiny izy aloha zany dia manaraka ny fampianarana katolika any izy dia zay ataondry maserany zany sy ny mpampianatra any fa zay ny arahany eo io zaza io rehefa manomboka mahay manisa sy mahay amin'izay dia reto isa anankitelo reto ny tsy maintsy ampianarina azy voalohany dia zaraina mihitsy dia ny ray sivy 119 dia raha ohatra ianao ka miterina be an'io zaza io dia ianao tsy hitanao dia io zaza io miantso an'io numéro io dia gaga ianao misy mandondona ny varavarana dia ny assistante sociale tonga aminao fa novononao le zanakao dia tsy maintsy hotratra ny fanadiadiana mafimafy sarotra ianao ary raha ohatra ka mihamafy izay zavatra ataonao zay dia tonga mihitsy amin'ny fanalana ny zanakao aminao ladasy ny anaran'le tompona ndraraha mandray an'io sarotra be mihitsy zany fa ampianarina mihitsy ny zaza hoe raha vao mitreritrerina be anao mama sy dada indrindra mikapoka dia tsy afaka mikapoka mihitsy ny anao fa raha mikapoka ianao dia izy hitangolaza be any amin'ny any dia tena olana misy ihany moa zany misy zany ray aman-dreny mahavita mihitsy aloha miteny hoe tianao ny andehany raha tianao ny andehany dia atsoy ary io numéro io tonga ao anatin'ny fampitahorana ihany zany ny ray aman-dreny dia mety matahotra ihany izy kanefa ry zareo ny zazakely any zareo tena mifampiresana zazakely efa fampiresaka ry zareo any mihitsy ny tena zahoanao n'le zavatra sarotra zany tena hoe manahirana be dia sarotra amin'izay ny hitondranao anazy any rehefa ataoko hoe rehefa melehibe amin'izay izy zany le bebe le tanora ny tiako tenenina zany tena hoe tena mafy ny fomba hitazainao ny zaza satria le fotoana ohatra hoe hivavahana any alahady samy manana ny fomba hivavahany daholo ny fiangonana misy maraina misy atoandrotoandro misy après-midi misy harivariva dia ny ankizy nefany iny fotoana iny ihany koa fotoana mety ararotany angalany aina dia nefa dia tena hoe mifandrirotra be ihany zany mifandrirotra ihany zany le ray aman-dreny sy ny zanaka amin'ny fitondrana azy tiako lazaina amin'izany zany dia hoe mafy le fitazan'ny ray aman-dreny ny fanekena amin'ny batisa sy ny katekômena mafy mahazo anao kanefa ianao sendra tsy azo anoarana mihitsy ary tsy azonao atao mihitsy ny manery ny zanakao hoe andeha hivavaka sy amin'le fitazaina tahaka an'izay
ao anatin'izay le manomboka amin'izay le fahatanorany amin'izay zany io moa tena malaza hitantsika angambany io tsy anyrery any le hoe délinquance juvénile zany hoe manomboka eo amin'le miala sakana ny ankizy dia manomboka manao an'le karazana ditra be dia be marina be mihitsy ny tenen'ny pasteur iraka antry hatramin'ny herin'ny androany fa ireny reny tetikady kely reny zany a tena hoe ezanao atao aloha le izy tsy voatery hoe aomby fa izy tokoa dia rehefa tsy mahazo fitiavanao mihitsy izy ary ihany tena mampalahelo be a ho an'ny ataoko hoe zazavavy manana zanaka vavy tsika any moa dia arahana tsara ny fomba fitsaboana tena satria efa tsy maintsy mampandrianao foana ny ministera amin'ny fahasalamana raha zay zay ko azy satria ny hoe amin'izao taona ny zanaka ao mila mijery nify zao taona izy mila manomboka mijery voaraka tsy kelikely daholo zany manomboka any amin'izay izy zany rehefa tonga amin'ny fotoana hoe mamaoty ny vatan'ilay vavikely efa ampianarina sahady izy ny andray an'ireny pilule reny enjana be zaza mbola tsy mety tsy mahalala an'izany akory satria zany efa any anatin'ny fitazaina mihitsy ny fampahafantarana ny fomba ny tenany ny vatana dia tsy dia horarana loatra ny zaza anao an'izany firaisana ranofo zany fa ampitandremina izy dia omena azy daholo ny zavatra rehetra hoe ty zany ny pilule hoaninao tiany ohatran'izao tena mampatahotra satria malalaka be ahoana no fomba ataonao hitenenanao hoe zaza mbola manao an'izany satria maninona raha ny akabetsahany tahany statistika zany ny olona any ny ataoko hoe ny frantsay ny tiako tenenina dia manana tanjona hoe vita ny fianarana 12 taona izy dia mialo amin'ny tokantrano ray aman-dreny maleo tena dia miasa izy dia manao ny fiainana izy mahita tany izy manana fiara izy manana trano izy eo amin'ny ataontsika eo amin'ny 70 taona amin'ny taonantsika ety any izy vao mieritreritra n'izany manatokantrano zany ka izay nefa ampiomanana azy dinime alohan'le fanabeazanaizana mba tsy hahatonga alohan'le zaza mampalahelo be zany indraindray somary maro ny tany nantoan'ny trisomie 23 le zaza somary sampona reny satria ilay vatantsika vehivavy ao anatin'izany taona zany eo le finanana pilule sy ny zavatra fanabeazanaizana zany sy ilay taona efa misy efa taona ny hoe tokony hoe ananana anaka zany dia somary sahirana zany ao anatin'izany dia ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay zany tena teneniko amintsika sarotra dia sarotra ny fitezana ny zaza raha teo ny maleo teny izy rehefa manana an'izay inona moa no tiako teneny misy zany ihany ny zaza rehefa manomboka eo amin'ny 12 taona eo dia efa atosika ny zaza miasa rehefa fialan-tsasatra na le hoe job d'été dikan'izany zany manana ny fahafahana izy manana ny volana izy manana izay tiany ataony izy any raha teo efa voalamina hoe tsotra ny atsika ty zany hoe tena mianatra manao général be dia be mandrapatonga ny terminal fa le ankizy rehefa hita hoe za tena tsy ahavoa mihitsy any amin'ny manao général dia misy le hoe STMG tonga izy zany dia efa any ambany any izy dia efa fantany hoe ary ny asany mba tsy hahavery fotoana azy zany dia tena hoe efa fantatrao zany ny fiainany hoe tsy ho voafehanao mihitsy izy tsy handeha ohatran'izany fa kosany dia tena marina loatra amin'ny maha kristianina antsika dia tsy maintsy mijoro tsy misy tahaka ny asan'Andriamanitra ihany tsisy afa-tsy Jesosy rery ihany Jesosy rery ihany no afaka hanovany zany zaza zany hanodina azy zay kosa aloha ny tena tombontsoantsika amin'ny alalan'ny io hoe na dia araka ny teniny any amin'ny Korinthiana hoe na tsy voataonanao amin'ny teny aza izy dia amin'ny fitondran-tenanao fa tsy maintsy mila mafimafy zany ianao ao anatin'izay fitaizana izay ny zavatra anankiray ao anatin'izay koa dia ity tahan'ny
ahoana moa zany le tokantrano mitaiza ireriny zanaka na le hoe monoparental mety ho tsy voatery any amin'ny mamana izy fa any amin'ny dadana kanefa ny tena maro sy ny araka ny lalàna dia ny reny no manana indrindra hoe droit kanefa koa raha sanatrika tena nandray hoe eny any aloha na mera ny vehivavy no mitaiza dia misy tsina ny fanampiana hoe raha lozam-bady tsinony ianao zany ka ianao reny nitaizany zaza dia ampian'ny fanjakana ianao amin'ny fikolokoloana ny fianarany zaza ahafahanao mitaiza azy kanefa tena tsy any rery ihany fa isany miteraka olana na manomboka any amin'ny zaza mbola kely ny tsy fisian'ny dada sy mama eo anatrehan'izany marina hoe natokana ho an'ny vehivavy fa mino fa misy lehilahy eto fa tena sarotra sy mafy le hoe ianao vehivavy rery mitaizany le zaza zany dia marina loatra le teny nomena tamin'ny heriny hoe tena mahereza tokoa fa misy kosa ny fanantenana ao anatin'izay zany hoe ao amin'ny Jesosy tena ao amin'ny Jesosy raha hoe tranga miseho zany amin'izany famafiny hoe mitaiza rery ny vehivavy zany tena mahita tranga maro be be mihitsy toko fa izao kosa ny ireny zany no fanantenanao hoe ampitodianao an'ireny hitodika any amin'ny Jesosy dia ireny tsindriako foana hoe le zavatra folo isantionany reny zavatra folo be be nomeny pasteur Iraka Anitra reny isany afafy araka ny tenin'Andriamanitra any amin'ny mpitory-teny hoe amin'ny maraina dia afafazo ny voanao le voan'ny fitiavana ny faharetana dia afafazo koa amin'ny hariva dia afafazo amin'ny atoandro fa tsy fantatra zay mamoa fa tsy misy fitenitsika malagasy zay hoe niteraka tena fa tsy niteraka fanahy zany hoe tsy afaka anova mihitsy ny fanahin'io zaza io tsika fa ny fiorenantsika ny fifikiratsika amin'ny Jesosy kosa dia inotsika fa na tsy ao anatin'ny tokantranontsika ry izy ireny mety ho tafaverina amin'ny Jesosy dia marina foana Andriamanitra mahatoka mahatadidy an'ireny satria mahatsiaro antsika mpanompony ilay namoritra lohalika mandrakariva izy ao anatin'izay zay angambany aloha dia omeko ny pasteur ny fitenenana misaotra tompoko atsakany hoe ny tanàny reny zay manana olana eto ray tsy manana olana daholo amin'izany ny reny tsika gery olona ianatra mitsangana daholo indray raha ny reny rehetra za koa reny ianao aloha ve fiera ianao ve aloha faly fa reny ianao tenenao tsy zay misaotra Jesosy fa za dia reny mpianakaviana misaotra Jesosy fa za dia mavita azy misaotra Jesosy fa za dia mpandresy foana miaraka aminao matona ireo tonga eo dia liana hoe ahoana ny fampitana izany atao hoe fitaizana zany amin'ny maha-kristianina satria raha misy fihetsika tsy mety ataon'ny zanako dia voalohany aloha Jesosy tompoko mihitsy ny voatonontonona sa tsy zay aloha hoe zanaka kristianina zanaka mpiandry manahoana dia zay ny fampizarantsika eto androany hoe vonona sa tsy vonona ny reny asitehaka indray mandeha vonona dia mitehaka manao hoe vonona tena vonona le reny vonona zany tsy matory fa eo ampitoerana eo nareo dia mieritritra ny any an-trano sady hoe nody izy sa tsy nody mazaho toerana daholo ary tia misy olana anankiray izay tena mampalahelo ty olana ity zay fampizarako aminareo dia hoy aho hoe raha vao tsy ambaranao le olana dia tsy afaka mamaha mihitsy isika zao le olana mpivarotena le ramatoa rehefa mivarotena izy dia mivoaka ny trano rehefa mivoaka ny trano izy dia tsy mba nampahafantatra ny ankohonany ny asany ary rehefa tsy fantatra ny ankohonany ny asany
dia olona tany ivelany afa ny nafantarany zanany ny asany reniny ka natonga korotana be tao anatina tokantrano mesazy tonga tity amiko moa zany le izy dia izay no vahantsika aloha amin'izao voalohan'izao hoe aoka alohany tsy ahalalany zanakao alohany tsy ahalalany zanakao ny klemanao efa na dia nitoetra ratsinao taloha azy dia aoka ianao mihitsy ho hitady fotoana nambary izany aminy azotsika ve dia mety mitenitsika hoe marina rehetra tsy filaza fa misy zavatra tsy maintsy ho ambary satria raha olo-kafa ny teny any dia hitondra inona iny hitondra olana ohatra nanambady izy tsy izy zany teraka tsy nanambady zany tsy fiteny zany fa matoa niteraka dia naninona misy vady zay fa ny lehilahy manko tsy baratsy miala tsiny fa za vehivavy fa lavo atao ke lavo izy zany a be voky izy a dia tsy nalay ny lehilahy vady dia lasa niteraka hafa zay le izy a dia vao izy nanambady aran-dalana dia niteraka atao ke ara-dalàna fa tsy nampahafantarana n'io zazy io zany hoe tsy zanak'le rainy io zazy io zany a ianao tsy maintsy tantara amin'le zanakao hoe amin'ny fotoana mamety azy hoe zao le olana fa hitako a no naharatsy an'izany zavatra zany ary nanenenako avokoa ny fahotana zay vitako tsy maintsy teneninao zany a ny lafiratsiny rehetrarehetra aloha ary tsy amerina nyzany tsony ianao mba tsy ho surprise amin'le zanakao zay le ozona miampita hoe raha niteraka mialatsiny fa tsy fiteny le miteraka tsy manambady fa raha lavo ianao tao amin'ny fiainanao any a nitrosona ianao dia nitsangana indray ianao anana fiainana vaovao dia mba tsy apitany amin'ny zanakao tsony le hoe mbola niteraka indray izy aloha zay izy vao anambady fanondroany vao azontsika le izy dia aoka ianao mihitsy aloha no ampianatra ny zanakao no ampafantatra ny zanakao a ny tsy nahapety ny fitondran-tenanao sy ny nanenenanao tamin'izany fahotany zany ohatra ray-pianakaviana ianao nirona tao anatin'ny fisotrona niditra tao anatin'ny fifohana fa hitanao mihitsy le vokadratsyn'le izy a dia ampafantarinao amin'ilay zanakao azontsika ve le atao hoe fitezany raha vao tsy mampafantatra zany tsika tsy fantany io fa andramany io e zay mahatonga le ankizy kely manandrana mifoka roro na zigara raha mbola tsy mifohany fa rehefa mifoka roro izy dia lasa simba ny lohany tsy fantany akory ny fiatraikan'le izy fa ampafantarinao mihitsy hoe ity rehefa tia ny zavatra ataonao dia tia ny hafaranao raha manao firaisana aloha loatra ianao tovavy tia ny andohanao dia tia ny hafaranao raha ohatra ianao ka mbola tsy vita mariazy ao dia miditra anatina firaisana rarofy ianao ka raha ohatra ianao ka hoe be voky ianao nefa tsy alain'le olona vady ianao dia voafitaka ianao a ny avenir anao rehetrarehetra simba daholo mila fifampiresahana amintsika ray aman-dreniny zaza fa zao ny zavatra nitranga tezitra ekelakely fivarotantena ve namelomanao ary neny mafy be mahaino an'izany a fa tafitan'le zanany tsy kety sy hoe makasitraka le fivarotantena fa le ady mafy ny atrehan'ilay reny ary rehefa nampianarina le reny avy eo hoe tsy voatery ity lalan-dratsy ity no amelomanao ny ankonanao zay le hoe mila maninona miaino nitantarainy tamin'le zanany amin'izay le antony le izy a ranomasony an'le karakely ary tena hoe atsanony io asy io a fandaonao zavatrafitsika mama andaotsika anana fiainana vaovao ny problème tsika reny zany tia kinafinafiny ity domokely le akaikinao le mikinafinafina resadresaka par silence efa mampididoza amin'ny ankohonana azy tsy avoaka secret efa mampinana maloto ankohonana mbola secret fa aoka alohany tsy alalany zanakao ny klemanao eny fa na dia nitoetra ratsinao taloha aza dia aoka ianao mihitsy ho hitady fotoana nambara izany aminy ary lazao azy fa ratsy zany ary nanenenanao a avokoa zany aleo anatra imaso toy izay fity afenina nampalahelo be no nanarina nyzany tantara zany fa voarina somatsara le tokantrano a niala tamin'ny fomba ratsy le ramatoa satria tsy fidiny aminy le izy tsika kristianina koa zany tsy tonga dia mitsara e farotena ve azotsika ve le izy tsy maiky amin'ny tsara fa miaino tsara le situation hoe inona ny antony na tonga nyty zavatra ity
ary rehefa nampibebahana le olona niala tao anatin'ny fomba ratsy io a le zanany lasa nanana foanitra an'le mamany a satria misy fotoana koa ilay zanaka mihitsy mampirisika an'le reny anaonao foana misy zavatra tiano azo vitanao nyty se dina nataole raha mato farany manaonao foana ananarana koa zany zay mandrehan' zao fandaharany zao hoe itsika zanaka aza manery ny ray aman-drentsika anao zavatra zay tsy ho vitany ary zay ny ilana le fifampiresahana hoe ampafataro ny zanakao hoe zao ny asanao dia atreto ny fahefa-mividinao fa tsy anao comparaison fampitahana amin'ny fiainanao a sy ny fiainan'ny olona hafa ianao noho izany toizako le teny ray aman-dreny teo hoe dia mbola kely ny zaza dia ampianaro azy zay toetra mendrika sy tokony ananany zay le hoe zaro amin'ny lalana tokony aleny izy fa rehefa lehibe izy dia ahoana ozy izy tsy miala amin'izany ka raha mpiteny ratsy tsika ao tokantranao dia azagaga raha miteny ratsy ny zanakitsika raha miavonavontsika tsy mahay misaotra dia zay ataontsika ihany no atao ny zanakitsika noho ny fahazazany dia tsara ny manome ohatra feno fahendrena ary feno fahasahiana avy amintsika zany tsika zany inonytsika modely tsika rehefa aveo mo pasteur José Alain zay miaraka amintsika eto azafady fa tsy hoe adino akory ianao anambara amintsika fa misy tahiry-tsary zay efa nomaniny eo zany fa le hitarihana amintsika itsika kristianina koa zany dia zao hoe somary tery saina loatra tsapanareo ve zany zao zany ao ataoko manao débat tsy mamaly nefa rehefa mivoaka ery dia mitantara problème amin'le namana nefa eto tenenina hoe inona le zavatra tokony hovahatsika ho ampianarina inona le tena olanany mihitsy anampinanareo satria fanampy ny tanjosika hoe reny modely mba tsy hana problème amin'ny zanany intsony ny reny mpianakaviana mba tsy hana problème amin'ny vady fa problème noho ny amin'ny vady re dia noho ny ataontsika vehivavy ny akabeazany zato isan-jato hoe manaiky an'izany ve tsika dia ny sasa miteny hoe fa rehefa tena enao le fampianarana any amintsika ny lakle sady zany izany napirisika any adama hoe hoany mipoma langolangony izy tsara tare be io oay zany izy menamena tsara tare marikivy tsy haiko ipoma io loha sy maro ohatry ngezangezy reny na ohatrany ahoana fa mianake mihitsy tsika iova handray le fampianarana ary tena hoe misy zanaka raha tsika rehetrarehetra reo zao mananjanaka raharay avy raha ataoko zany tsika ohatra hoe ronjato dia efa zaza ronjato zay misy ho avy ny firenena maninona mahafinaritra be ty fampianarana ray ty tena namperitreritra nahako mihitsy hoe hay ty tokantrano zay misy atsika ty dia firenena anankiray ka raha mikorotana zany ny tokantranontsika dia mikorotana ny fokotany any dia mikorotana ny firenena dia mahantra ilay tany anankiray fa rehefa milamina zany ao anatin'ilay tokantrano dia tsy henonao mihitsy mikorotana tsisy mpangalabaton'olona ry tsisy mpimamo ry tsisy mpitabataba ry tsisy nitanareo le mandefa maneno mafy be reny nge zao tsy fahaizana mitaiza daholo reny atao hoe fanananikam-banana asa ny any aminareo fa rehefa fety ny andro dia zao tsy mba mana zava-maneno alefa ianao fa ny endry zalany maneno eraky ny tanàna azy lareo any amin'le tanàna le teneko le tanàna le tanàna fa toetsainy re dia fitaizana daholo reny rehetrarehetra reny dia lasa fanananikam-banana daholo zavatra hankana mivady koa raha mbola ikambanana satria zava-maneno ikambanana rehefa manakorotana ny hafa zava-manenao dia enao ihany sahazanao ihany mampiasa azy azotsika ve le zavatra tiana ampitaina misy fampianarana zany tena hoe raisina dia ampiarina mihitsy ao anatin'ny fiainana dia miainga ao atokantrano izy miainga dia miparika manodidina ny tanàna sy ny toerana misy ianao dia miparitaka amin'ny fokotany misy ianao dia avy eo zay lalana alehanao rehetrarehetra dia miraraka amin'ny fahatsarana zay ny tokony fiainana inona kristianina ary zany koa tokony fiainan'ny tanora kristianina ka raha hoe nandehananao tafika masina ho ny tanora anankiray tao amin'ny fiangonana tanànan-drano ohatra nandeha tany amin'ny tanàna anankiray fa tsy nisy fidoroana zava-mahadomelona tao raha ny kely ary dia fizarana ny tao hoe tena izay nanakanjo anankiroa nanomeny anankiray raha nahita olona maloto misy mba napandro dia mibango ny volony dia karakara azy dia tena hoe navita asa be anankiray zany hoe tena fahasoavana ho amin'ny firenena mihitsy zany ny fahitana tanora miova fo ka mandeha araky ny fomba
kristianina fa tsy maintsy kely foana moa ny andohana zay vao lehibe. Aiza zany no tena baziny amin'le fitezana ry havana? Zaza ao atokantrano ao. Sarobidy toy ny anak'Andriamaso izany atao hoe tokantrano zany. Zay ny antony mahatonga ny hoe ny tokantrano kristianina no hitarafana ny lanja sy ny mahazava-dehibe ny fiainana kristianina sy ny finoanan'Andriamanitra dia ny ankohonantsika no voalohany. Inona voalohany? Raha ny ankohonanao zany mbola misy tsy mandeha amin'izay laoniny, kristianina anao sa tsy kristianina, matoa misy zavatra tsy mety eo amin'ny tokantranao amin'ny lahy. Misy vehivavy ao tsy mandefitra. Raha misy zavatra tsy mety eo amin'ny tokantranao amin'ny vavy, misy lehilahy ao tsy mandefitra. Raha misy zavatra tsy mety eo amin'ny tokantranao amin'ny zanaka, misy ray aman-dreny tsy mamihaino ny zanany ao. Raha misy zavatra tsy mandroso eo amin'ny tokantranao, misy zanaka tsy makatoro ray aman-dreny ao. Ka raha tena mandeha tsara mihitsy le firaisamposo firaisan-tsaina ao anatin'ny tokantrano, mandeha ny rinan-damina, milamina ny fianakaviana, milamina ny firenena. Azitsika ve? Dia zay le fampizarantsika hoe iza le manana olana dia ataontsika ohatr'izao le tanantsika. Hoeto le olana famahantsika le izy mba hahafahantsika hoe ahoana no tokony hifanampiantsika. Tsika kristiana samy kristianina. Fa raha amin'izao tontolo izao no anontanianao hoe za zany tena mavesatra ny lohako, tsy hitako izay hitondrana azy dia zao nataony zalahy, ndao hisotro kely. Sady zay nataony? Mitady vahaolana izy any amin'izao tontolo izao. Fa itsika kristianina zany tokony manakambara foana manoloana ny olana izay mitranga, indrindra ny tanora izay kristianina mitovy amintsika. Noho izany misokatra amintsika rehetrarehetra izany famelabelaran-kevitra izay. Ilaina ao anatin'ny tokantrano ao zany aloha ny fifaliana. Inona hoe? Tavy mafy be? Samy manana ny fifaliany, fa raha miaraka amin'ny tompo dia tsara kokoa miara-mifaly amin'ny fahamarinana. Miara-mifaly amin'ny ilaina ao tokantrano koa ny fandeferana. Ny mpanjaka dia tia vahoaka mandefitra sy mamela heloka. Iza ny mpanjakantsika? Ilaina ny fandeferana ao anatin'ny tokantrano ao. Inona hoe ny ilaina? Fa izay lehibe aminareo dia aoka ho mpanompo an'izy rehetra. Ilaina ihany koa ny fitiavana. Rehefa mahay mitihatra amin'ny fahavalo ianao dia izany natao hoe fitiavana. Ilaina n'inona? Iza zany ny fahavalonao tokantrano ao? Misy sa tsisy? Misy aoko. Ny sasany vady rehefa fahavalony efa ela be, ary isaky miresaka izy na amin'ny namany na amin'ny mamany dia nendraka manomboka izao aza tonotononina tsolo le fanambadiana, fa atao hoe fitiavana ianarana manomboka androany. Iza ny anarany? Ny sasany zanany efa fahavalo efa ela be, vao miresaka amin'ny olona dia ny fosa an'ilay zanaka. Raha mbola olona manana toetra mifosa vady sy mifosa zanaka dia zéro. Fa atao hoe fitiavana ianarany vadinao manomboka androany, ary ny zanaka atao hoe fitiavana ianarany. Tsy avo izy fa zakalaina. Aza tany sainany amin'ny olona ny fahalemeny, fa tany saoany amin'ny Jesosy. Aiza ny tany saina? Tsangany ny tanana izay efa tanisan'ny tany amin'ny olona, mandainga izay tsy manangan-tanana. Vao mihaona ny an'ilay zanakao reteza ohatra izao dia hifosa an'ilay zanakao, hifosa ilay fanambadianao, bebanao zay, ibebanao zay, bebanao zay. Ny fifanajana, ny ankizy manaja lehibe manome voninahitra ny ankizy. Fa tsy hoe rehefa ankizy akory dia tsy hajaina, fa mila mifanaja ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Tandremo nefany ny fahatezerana. Iza ny tezitra? Tahaka ny andro manjobona ihany io. Mahazo tezitra sa tsy mahazo tezitra? Fa tsy atao tratra ny masoandro miletika ny fahatezerana. Fa Andriamanitra koa aza nge mba mety tezitra e? Sa tsy tezitra Andriamanitra? Tezitra Andriamanitra ny amin'ny fahotantsika. Fa kosa izy tezitra izy fa mitafy famondrapo. Noho izany rehefa tezitra kosa antsika eo an-tokantrano na amin'ny ankohonantsika, na amin'ny vadintsika, na amin'ny mpanampintsika, na amin'ny mpiarahamonina amintsika dia hitafio ny famondrapo. Averina hoe mitafy, mahazo tezitra fa mitafy famondrapo. Averina hoe
zany hoe mananatra reo dia mahazo miteny ianao tsy maninona fa ao ambadiko izay dia hoe aza mamerina intsony tiako nenao e ohatra kely satsy izay Jesosy tezitra aminao izy satria mpanoty ianao manao izay ratsy eo masony ianao fa avy eo izy a fanono ny anarako masina nefa ozy izy dia maninona hononoko ny fahatezerako zany ngery havana le Jesosy mahafinaritra zany le Jesosy Kristy lohan'ny fianakaviana zay tokony ho tahavitsika lolo-po zany mitranga ao tokantrano ao lolo-po raha solafaka le lehilahy ohatra ka latsaka tanaty fitsangatsangana miandro point kely fotsiny le vehivavy ka raha misy zavatra mitranga ao dia zao ny ataony hoe adiniko nga le nataonao tamin'iny ina ny anaran'iny lolo-po iny ry havana lolo-po sy ny fasana no mitovy inona no mitovy lolo-po sy ny fasana no mitovy tsy misy hafa fato no mameno azy ary maimbo tsy laitra iainana raha sendra miseho eny ivelany vainafy eny an-tanana ny lolo-po noho izany a mahaiza mamela heloka fa tsy fahotana efa nataony mivadinao efa tamin'ny 50 taona mbola tsy ahivina afaka 50 taona teoriana hoe taditiko ange ivehivavy mifatotra volo kely misarakorako iny sady zany le ataontsika ka na le zanakitsika ao an-trano ara hoe dia mbola iny ary very mama le tantara nefa efa ele soatra efa iainina rehefa niakatra efa ela be tandremo ihany koa ry havana ny frérehana vitako ny any zanako hoe veloko lehilahy manao an'io vehivavy koa io sinona moa ianao e miasa ny ataonao za my tena mavita ny frérehana tompoko a dia olona mamony tena ny manana frérehana maninona hoe izy any manao zay ahafaty azy arakaraky ny akarany a no amafy ny fianjerany karaha olona tia rere anao zany vao mibilisatra tonga dia gododa fa raha tsy mirerena ka na mibilisatra raha tsy maninona fa ay miarina kely indray fa inona zany ny excuse ho teneninao amin'ny akanjo n'io sopotaka be io no le fianjeranao mafy tandremo a ny mirere fa itokantrano io matoa nataon'Andriamanitra toko telo nanasan'andro io a ray a reny a zanaka dia mifameno ireo zay ilainao mivadinao sa tsy ilainao ilainao ny zanakao sa tsy ilainao ilainao ny vadinao sa tsy ilainao aza miteny mihitsy ny amin'ny tanana hoe tsy ilaiko anao fa aloha za tongotra ihany mba teneno ange izy vatana zany e minday ry tanana fa tsy milanao a tongotra ihany ny ilaiko dia teneny koa ny vatanao ry maso tsy milanao ao fa orona ihany dia teneny koa ny orona tsy milanao a fa ny vava ihany fa iray ihany izy rehetra zany ny vady aman-janaka zany tahaky ny maso ny orona vava mifameno azysika ve zay noho izany manomboko zao dia ongoto le teny raha naposiko ohatr'izao nitoetranao tsy nanambady anao ah miezanareo ah fa zay mihitsy le izy esoriko le teny hoe tena zanako ve reo ty e le reny mihitsy manontany a dia avereony aminao le fanontaniana tena ianao tokoa ve niteraka azy fa nanahaka ny reniny ny zanany vavy ary nanahaka ny rainy ny zanany la tsy misy mihitsy tompoka hoanjobory ny ambolena katsaka no mipotra sa efa nisy zany efa namboly ve nareo hoe namboly nareo tongolo voatavo ny tao fa tsy maintsy zay nafafy ihany no ka hambady tsara toetra anao tsara fitondran-teny anao no arahanao dalo fampianarana akatrakatra zay nomenanao tety dia tsy maintsy zay ihany no tahafy ny zanakao azosika le izy androany sika dia hoe ny fototra ny fampianarana dia hoe ahoana no amahana ny olana eo amin'ny tanora sy ny fifampitezana fa matoy ianao tsy maharaka ny zavatra ataon'ny zanakao any ivelany ihany a tsy ny fampiresaka taminao zay a ary tena tsisy serasera mihitsy nareo zay zay ihany fa raha misy serasera nareo na itelefony io anake mampaninina anao manantona kely ny zanakao inona kina ataondriato izaki io andray tsara kosa hoe tiako le jipony zany hoe na dia zavatra tsy tianao ary
fa mba hakanao ny fony dia tsy maintsy alainao namana izy ahafantaranao ahitanao le message eo fa matoa anao tsy maharaka ny ataony any ivelany any tsy nirainao akory ny antom-pisiny le zanakao. Eto koa misy vehivavy nametra-panontaniana, za pastera hozy izy efa te-hanambady fa sady tsy mahita vady ahako no ohatra ny efa lanjara ngamba no hoe tsy haiko mihitsy nefa ohatra ny mba manam-pahaizana ihany zay ny fanontaniana petrany. Dia hoy mantsy ianao hoe voalohany aloha anao tsy fiaira amin'ny tenanao ianao vehivavy tsara tarehy karakarao tsara ny tenanao dia aseho ny voninahitr'Andriamanitra. Faharoa ny vady tsy tadavina fanomezana avy amin'Andriamanitra ka rehefa tonga ny fotoana men'Andriamanitra foana ny anjaranao. Fahatelo aza ho zonona ny tenanao lanjara taiza ianao taiza nisy an'izany tao toko sy andinina ao anatin'ny baiboly. Fa ny fiainantsika rehetra Andriamanitra no mandahatra azy ary samby amin'ny fotoanany aby. Noho izany hiditra ao anatin'ny fampianarantsika hoe ny tanora sy ny tontolony ahoana no hitaizana, zay ny tonay tantaran-drena tandra azy tamin'ny heriny, ahoana ny hitaizana ny tanora kristianina manoloana ny zavatra mitranga ankehitriny. Dia mangatakitsika ny pasteur José Alain mba handroso satria fampizarana moa ny fitenenana eto mba tena ho feno zany le zavatra ho raisitsika androany dia avy eo mamarana azy zay mravavy avy eo hoe aloha mba izy zavatra hoentiny zay zao tsy natsiaro mihitsy hoe nandray nareo tamin'ny hery, nandray ve nareo sa tsy nandray aloha dia napiatra sotra tompoko. Sotra tompoko. Manao nadao nareo tompoko. Salama tsara. Ary lasa zara ry Joséphine ary Jacqueline ty ety. Jerereto lasa nisy banga. Inona ny tena olana? Nisy olana ve? Tsisy olana. Ndao hitsangana hivavaka aloha tsika ary. Tsangana hivavaka tsika. Amin'ny sotra betsaka Jehovah Andriamanitra ray fa lehibe loatra ny famindramponao sy ny fitiavanao. Namezanao fotoana ho anay ahafahanay hatrany manatanteraka n'izao fotoana izao conférence lehibe izao ahafahana mampitombo ny fahalalany ny tsirairay avy. Ny angatahana aminao dia aoka ho feno ny fanatrehanao mihitsy ny fotoana Jesosy fa raha ianao miasa tsisy mahasaka an'izany. Sotra indrindra Jesosy kometenena ary araka ny fombanao fa ny teninao Jesosy dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Dia rainy mandrak'izay ny anaranao masina. Amen. Mahazo toerana ary tsika. Ny tanjona ao anatin'ny fionatsika dia ny ahatonga anareo mpandray anjara fa tsy hoe lasa spectateur nge zao nareo lasa mijery anay aty iza moa zao no jereny aty tsisy hoe pasteur Bogos be jereny aty na eny marina aloha fa tena tsika mantsy ny zavatra hatramin'ny maly zay namonjy inona moa ty fanokanana fiangonana dia rehefa miteny zany hoe iza niakatra maky aty fa andao mba hifanentantsika dia miandry ianao zany hoe iza raha mba hiakatra hitana micro hifanentana dia jerena tsisy mitsangana mihitsy le kristianina. Fa rehefa avy eo amin'izay to izy pasteur mamsoa zay hoe mitsangana amin'izay avy eny ny jetlisa dia tonga dia mandiky lopopopy dia tsy hitatsony amin'izay zay anaovana anazy satria hitsangana ianao le hira tsy mety aminao, tsy hitsangana nefa ianao dia ohatrany hoe miandry hanina fotsiny eo ampitoerany eo. Dia izay no mahatonga an'izay rehefa tsy hitsangana ny kristianina dia iza no mitsangana? Zanaky ny devoly. Atsangana ny tanàna zay neny misandratrandro tamin'ny maraina misandratrandro reny ianareo. Nisy ny tantara kely zay fa tantara tena nisy hiraka teto amintsika ao rehefa tany anatina raharaha-pianakaviana dia zao ny zavatra nisy niakatra tety ambony ohatr' zao zany lay tompony raharaha mba mitsangana azafady hitondram-bavaka tsika fa hisakafotsika izao dia tao anatin'ny raharaha io mariazy io dia niandry misy hiraka amin'ny rahalahy izy tao hiraka tato amintsika mifampijery izy ianao ve niakatra sa iza niakatra mikararaha imandreny fampiresaka teo izy mirahalahy mandra-piresaka izy mirahalahy teo tsangana vany raha aman-dreny be anankiray fa zokizokilo zay miaraka amin'ny malabarina anao satrika dia niakatra teny ohatra zao nataoko zao dia niakatra ty eny raha hivavaka tsika dia nyteny le ray aman-dreny izy dia niondrika ny anareo randrena-polomerina ary laza hoe ny rahamasina ny valam-pariako ny anareo radama zay nanisany ankoa ny atomboany zavatra be dia be ny teneniny teo tantara tena nisy zany mbola any io hirako eo hatramin'izao faranany hoe any anareo re razako fa raha tsisy anareo dia tsy mba nisy varo ohatran'izao teny ambony latabatra
amasino zany. Amen. Masotomanareo olona de nidina am'izay le rangavy eo fa ampijery am'izay le hiraka hoanina ve sa tsy hoanina, hoanina sa tsy hoanina. Inany ianao a namasinina tamin'ny razana le sakafo satria natsoina daholo hatramin'ny razana. Tsy hinana ianao ataona ma zay tompoko tsy hinana fa namasinareo tamin'ny razana io de hitsangana zay de ody. Mety hinana ataonareo raha nareo teo amin'ny plasiny, hinana sa tsy mihinana de andevy ianareo sa hiala ve nareo hoe avela koa fa za tsy hina fa namasinina tamin'ny razana. De inana natao a nihinana ihany fa nohanina tamin'ny alemem-pananty sady nihinana ngolongolona ty be de namasinina tamin'ny razana de ahoana de ngolongolona teo. De zao ny afatra atao anatin'ny fony a amin'ny manaraka rehefa misy ny fangatana hoe iza ny ijoro zay tsy hahananana ntsony fa tonga de ijoro zay amin'ny manaraka. Fa raha mbola tsy mijoro tsika de ny devoly foana ny tsy maintsy ijoro mialohantsika. Ka ohatrany hoe tsy tianao an'le fanetanana be ijoro ve sa tsy ijoro satria nareo nge tsy maintsy amaly foana hoe ahoana ijoro sa tsy ijoro. De hitanareo fa tsy maintsy amaly an'izay nge tsika, tsy maintsy tena ijoro. De ao anatin'ny resaka ohatran'izao anie ny antony ampetsonantsika amin'ny radio sy ampivorinantsika ohatran'izao mihena foantsika raha ohatra ka tsy mpandray anjara ao anatin'le conférence satria lasa tsy miinteresse anao le izy. Ny tanjona mantsy rehefa ianao milalao baolina de lasa miinteresse anao le baolina de te hilalao foana ianao ohatra mba tiako le mba nandaka andre mandeha iny fotsiny ihany ary. Fa rehefa le spectateur ianao a de ny olana am'le mijery lasa mpanakiana fotsiny. Ohatra zany mantsy rehefa mijery baolina ianao amin'ny écran, io pasio atsy pasio iko de tsy mipasina sy vendrana mizy pasio any fa mba manandrama nke ianao midiny eo ambony terrain am'izay rehefa avy eo fa nanipasina baolina raha tsy hitanao akory satria ao anatin'le kianjy ianao. Azonao mahasamihafa an'izany rehefa mijery ianao a de ohatrany ianao ny tena mahay indrindra aiko izany. Fa rehefa mpandray anjara ianao de hitanao fa sarotra le mandray anjara ao. De ny tanjona ao anatin'le izy hoe mba hampamaivana an'le ady sarotra zay atrehana de tsy maintsy mifampizarytsika. De zay no anisany angatana. Misy trankalo eo mivavatsika rehefa tsy miteny eo tsika fa alao mifandray anjara de miresaka fanontaniana mipetraka ono a ohatrany hoe saika tonga de anondro a manangana tanana hoe inona ny antony mahatonga anao tonga eto androany. De mba sahio hoe mijoro hoe za paster ny antony atongavako eto androany a mba tena te handray vahaolana. Za paster zany mba hoe mba sahio hoe mijoro reto alolo reto zafady ato amin'ny eny ato manao solomaso ranabavy ianao eneny atao aloha tonga tsika inona zao neny mahatonga neny tonga eto androany azafady misy micro sans fil ve ty ve tonga makany ny antony de ataovy mafimafy hoeniny re. Ny antony atongavana eto de mba niazo vahaolana. De nisy nanontany teo izy manana olana ianao ve anisy nanangana ve teo? Ay nanangana mahazo toerana anahazo vahaolana. Manaraka ihany kio ao rindrinao rahalahako io tsy misy rahalahy manao solomaso mahafinaritra ianao le mijery tsara le mipandrina inona rahalahy zao ny anisany atongavanao eto androany sady milaza anarana kely mba ho fantatra hoe tolotry miara mitensika hoe faly mahafantatra ny tolotry sy roa telo faly mahafantatra ny tolotry. Inona tolotra ny antony atongavanao eto androany? Taovy mafimafy hoe eny ny fitondrana tokantrano. Raha tsy madiso mbola tsy ao anaty tokantrano moa zany zao ray aman-dreny tolotra. Efa ao anaty tokantrano ray aman-dreny tolotra efa ao ianao de hianatra an'le fomba fitantanana zay tokantrano zay zany ianao. Saotra tompoko mahazo toerana ianao ato amin'ny ilany ato koa mba sahi mijoro sahi tonga de aloha tsy tondrona fa zay sa zay mahatsiaro hoe za tompona andraikitra am'izao. Maraina nisy ny antso anaty tamin'ny maraina pastera tena marina kely eny lazainao pastera fa misy mpanao azo any milana avaratrano ny teny fa sakalasan'ny amerikanina ny akamaroany azo any de izy amantsy anazy hoe zay ve nareo vao nalala an'izany zay nge fa nresaka taminareo hoe raha mianahany eo atsika hoa de nareo me foana rehefa lazaika an'izay de tsy maintsy hitsangana mosika de eny foana ny ampango ihany de isaiky manao an'izany de mena izy nareo zay ndray zay io pastera io fa ny ampango hoanina foana ny resany isaiky miresaka eo izy. De zany inge hoa tonge ho avy zany hoa rehefa tsy mijoro tsika de tsika ine tsy mijoro ny antony ataontsika zany de tonga tsika de tsara be le miena fa ny zavatra angatana de zao rehefa tonga etsika manaraka de sahi mihitsy mitondra taratasy tena za vonona za zany ianao volontaire anangona ny taratasy avany aminareo de soratanareo ao na vahaolana na olana na sosikevitra avany aminareo mazava amitsika ve zay ohatra
manoratra ianareo hoe za mantsy mino tena mino an'izany zahay fa ianareo mipetraka ireo dia misy endry lavitra noho izay tena mino an'izany a misy manana ihany koa ianareo saingy ny micro moa tsy afaka zarazarainy eny fa misy aminareo manana sosikevitra tsara dia mba mahafany hoe mizara le sosikevitra dia mandray anjara ianao dia afaka soratanareo dia afaka vakiana hoe ary ty olona ty tena manana sosikevitra tena tsara andao ty atambatra amin'le sosikevitra ananantsika ato ohatra raha nyresaka mombany hoe kalan'oro zao ny asana devoly mahatonga ny olona hoe misy fanamanambady dia misy mandefa mesazy taty amiko ianareo rehefa namariny koa raha baiboly dia izy tena marina zany tsy marina kainy mahatonga nyty asany devoly anankiray a pahazony olona ity dia nangonony ny resaka anankiray iny a dia natao atotakevitra dia iny le resaka fanapahana ozona nyresana tamin'ny takariva iny a dia saiky anakamarony avany aminareo ny nangonony dikan'izany zany a raha tambatritsika ny hery ka tsika rehetrarehetra lasa mpandray anjara daholo dia manana totakevitra anankiray lasa tsara be tsika rehefa avy eo satria ny hevitsika amin'izay no atambatra ny olany fifoazana eny tsara zao fanazavany zao ny olany fifoazana dia lasa manao jeu défensif fotsiny sisy ainareo natao hoe jeu défensif lasa maninana dikan'izany miaro tena fotsiny miaro tena ny adversaire tena mamely dia ny fifoazana miaro tena dia rehefa avy eo rehefa miaro tena dia misy ny reraka postera reraka be ny sandro nefa tifitifiry ny devoly tontony re ina ny tokony atao anay dia anao ve tena eo miarovatena eo ihany fa vita eo ihany ve ny hafarany tsy hita eo ihany ve zay resy azonao dia ndray andro a nanao an'izany mihitsy zanakorotoana kely za matoritory ambony fandrina eo a dia nisaotisaoty teo izy dia hoy izy any an-tsaiko any tamin'izany izy rotoana dia lalala ty zay hoe zay zaza rotoana koa ve avita iny nalefa ary se ataovy zay faraherin'ny se a fa zay zaza rotoana za mio ny tsy laina tory tsara mihitsy kelikely teny saoty izy tonga dia teto amin'ny mokombavako teto tonga dia izy amin'izay mialafa amono le kely ito raha zao ny fandehany a dia namangy any ny fananana hoe hitanao fa na zaza rotoana rio rehefa point vital anao no asiny a matiny ianao farany satria ianao a tsy miaro teny fa mietrehatra hoe zay zaza rotoana ve a dia hampaninina milaza aminao a fa na kely raha ny devoly tsy isy dika ny devoly manoloana ny jesosy na kely raha ny devoly raha mbola jeu défensif foana no ataontsika resitsika ny farany raha manandrana miady ianao a dia aza mamely mihitsy eny fa merovatena hatramin'ny farany raha manao baolina zao dia ny fanantenana hoe inona ny tanjona ao anatin'ny raha manao baolina mba haninona mba andresy dia ahoana ny atao mba andresena mapiditra inona mapiditra baolina dia inona ny atao mba hatafiditra baolina manao défense ve sa miataky tanao zay dikan'izany a raha te andresy tsy maintsy miataky dia tsika mipotra ny ramadan dia tsisy manao réaction ny fifoazana fa mianana fotsiny potra amin'izay raha avy eo ny albadira pastera tratry ny anyanana rehetrarehetra nisy fatra anankiray teo tany Ambatondrazaka angamba izy iny mpianatra rehetra tao nietsika albadira daholy dia zay amin'izay vao antsoina fifoazana hoe roi devoly amin'izay reto fa tratry ny albadira hitanao le jeu défensif lasa efa mitranga amin'izay le olana zay tsika vao mitady an'ilay vaolana dia mahatonga ny olona tsy lina raha manontany ianareo mahatonga ny olona tsy lina mahafeno w satria na soa mbola tsy ao aminy le olana mbola tsy tratra ny olana izy na soa tsy mbola mahaliana azy aloha satria mbola tsy miinteresse azy le zavatra zay ny tsy mahafeno an'io dia matetika ny mahafeno ny fiangonana manana olana zay le olona dia rehefa alefa spot eny amin'ny radio ka manao hoe tongava taholy ianareo zay manana olana mararo eto ny manana olana tongava mihitsy ianao tongava fa tonga dia voany jesosy eny eo miracle monamia mahagaga ny zavatra mitranga ao dia apotra daholina isa fa misy mevao hoe mahagaga moa zany tsika tsy resaka menaka mahagaga tsika any amin'izany fa dia mahagaga dia feno amin'izay io a satria maninona zay na tongavan'le olona manana olana izy tsy diso zay tsy diso rahalahy zay a tsy diso hoe manana olana dia tonga eto pasteur fa andao a amin'izao sisy zao vaolana nomena andao tsy miandry an'le olana tonga intsony fa vao miainga le olana tsy miainga akory le olana fa tonga dia alefatsika melona atsika mety ve sa tsy mety zany sosikevitro zany e mety sa tsy mety hitanao zany ohatra miantso zao ohatra za hoe ramadan ohatra zafaty ohatrany hoe zay ohatra ny resaka amin'ity volany ity dia tsika tonga dia melona iny tonga dia efa miantso fotoam-bavaka fa afaka tendrombohatra fandravana ny asany devoly fotsiny ohatra teneniko zay zany hoe ohatra alamady be indray dia fantatritsika hoe ny alamady be amin'izao tonga dia melona iny dia mampiantso fotoam-bavaka
dia anisany mahafinaritra le teny ray aman-dreny tatsy rahalahako tatsy hoe za pastera ny antongavaka eto mba hahafahana malala zay tokony hitezahana ny zaza sy ny tokantrano. Raha ny tena marina ny rahalahy sy ranabavy a tokony vao manomboka le zazakely eny amin'ny sekoly alahady araka le teny teo dia efa zarina an'izao zavatra resantsika izao hoe ampianarina an'izao zavatra resa ekena misy zavatra tsy tokony ho renesiny fa ampianarintsika sahady ny zaza meko ohatra ianareo izao mantsy ny fanazavana amin'ny fiainana mantsy a dia misy ny atao hoe zaza dia tanora dia fahanterana. Inavo misy hoe zaza tanora fahanterana dia niresaka an'izany tsika eto amin'ny fiainana dia mandalo amintsika daholo ireo. Misy ny atao hoe fahazazany mbola zazakely io a fahazazany ohatra le voateraka iny izy. Dia misy ny atao hoe fahatanoran'ny fahazazany eo manomboka herintaona eo izy. Dia rehefa manomboka 3 na 4 5 taona izy a dia fahanteran'ny fahazazany apio fa mino fa mahay nareo miakatra 5 taona amin'izay izy a 5 taona akatra amin'ny 14 taona efa manomboka efa miatanoranora izy. Ina moa zany filazana zany mbola zazay ve zany ataontsika tanora izy hatreo amin'ny 19 taona. Dia amin'ny fiainana koa zany manomboka amin'ny 20 taona 5 taona eo a dia misy ny atao hoe fahazazany tohizo dia misy koa ny atao hoe fahatanorany ary misy ny atao hoe fahanteran'ny fahatanorana. Dia miakatra ndray amin'izay le miala sakana eo amin'izay ka hatramin'ny tsy haiko 30 taona na 40 taona ano any eo zany le tena tanora. Dia misy koa zany atao hoe fahazazan'ny fahatanorana ary fahatanorany ary fahanteran'ny fahatanorana. Dia ohatra zay koa ny fahanterana fahazazan'ny fahanterana vao manomboka 50 taona ianao dia manomboka efa hoantitra ianao fa tsy tena mbola antitra fa vao manomboka vao zaza amin'ny fahanterana ianao. Dia manomboka amin'izay ianao a tanora amin'ny fahanterana fa misy amin'izay le antitra tena antitra fahanterana. Dia reo génération reo a no mila jerena tsirairay raha te ho tafavoaka tsika amin'ny atao hoe fitezana. Zay na tonga nay ny resaka tao anatiny hoe tsika tamin'ny heriny hoe tsy dia tsara loatra mety jerenao ao anaty masinina ao a na mbola 10 taona raha tsy lantsika misy makasika ny doany ao fanompontsampy eo ny kalanoro manao zany vazimby zany manao zany a distance manao zany manao aramarsiô zany ahoana misy BDP eo fantanjona dia hoe tsy amme zavatra nisy taona na ame remarika anaty aletso ianao pasteur izy rehefa mampianatra tonga dia amenao anatin'le ndray mandeha iny daholo ny zavatra rehetrarehetra dia tsy zakan'ny olona tsony satria be dia be le zavatra tokony omena zany efa ny anjarako zoma anankiray ihany ohatra ny amin'ny pasteur ihanitra zao zomara ihany adiny ray ny ananany tonga dia folo ny ray menta hoe reto avy le zavatra folo fa rehefa ny olona zay tatsy ambadika tasy dia niteny izy hoe pasteur reny zavatra folo reny renge raha dia taheko tsirairay reny a tsy vita ao anatin'ny ray andro e dikan'izany zany misy karazana taridalana tsy vita mihitsy ao anatina adiny roa. Dia zay na tonga antsika ndao hitarina le resaka momba ny vehivavy sy ny tanora fa ty resaka ty a na mbola ho tohizantsika hatramin'ny herin'ny sy amin'ny tapa-bolana sy amin'ny ray volana ary tena mbola tsy vita. Fampianarana no tena mila hidirana tsy hipirihana. Dia zay raha lasy ranabavy no mila olona manam-paharetana. Jesosy dia nilaza point voalohany aloha mba raisinaoty ho an'izay mba manana naoty. Point voalohany a rehefa nampianatra ny tompo dia tsotra ihany zay mahatratra amin'ny farany toy izy mafy maninona ozy izy no vonjeny rehefa mianatra dia mila manana faharetana. Tena mitsy hoe marina be ny tenin'ny pasteur ihanitra tsy hoe natoranao le tamin'ny heriny toizana hoe efa nampiatra pasteur fa ohatra mbola tsy nahita vokatra fa le izy ny mila faharetany ary nyresaka taminareo teto tsika tamin'ny heriny androany aza dino ao zany ho an'izay mila an'izany mila manana CD matanjatanjaka zany hoe nouvel ordre mondial izany ho an'izay efa nahita dia nahita. Misy tambanjotrana olona mihitsy a na mpanan-karena na manam-pahaizana tena midinika zavatra anankiray fotsiny hoentina amiliana n'izao tontolo izao any amin'izay lalana tanjona tiany. Ohatra anankiray misy gropina olona mamola vola fotsiny ahoana ny atonga ny olona rehetrarehetra hivily ala amin'ny tenin'Andriamanitra dia mamola vola ireo hoe ndray mamola vola hoe za manomboka any am-boaka
de fa any de fa zariko an'ity ny reniny ampianariko manao an'reto ny reniny ohatra anankiray meko tonga de ohatra mazavy ianareo ampianarina ny reny anao fanabeazana izany tsy milaza kory tsika raha miresaka eto hoe diso zany tsy hoe diso fa misy am'le fanabeazana izana ohatra tsy misadapta am'le olona manao anazy de aza dino fa be de be am'zaza ny lasa sampony na lasa tsy tonga volana satria misy karazana reny a nanao fanabeazana izana tany anatin'ny kibo de tsy voadio tsara kory efa niresaka an'izany tetsika efa mamerina tsy voadio tsara kory ny kibo satria rehefa manao fanabeazana izany de tsy maintsy mijanona eo amin'ny enimbolana eo aloha miato tsy mampiasa an'lay zavatra ampiasainao zay vao afaka teraka le olona zay vao afaka tokony hitsaika ny olona matetika nefa tratra ny accident le vehivavy ka mbola manao an'le fanabeazana izany izy petraka le zaza ohatra mety adino le izy tao anatin'ny herinandro de miaraka ao le produit chimique lay produit ana fanafody sy le zaza mitsaika de pitehan'ity le produit tya lay fitombon'le zaza de le zaza zany rehefa teraka aorinao de na izy misy fahasembanana na tsy ara-dalàna ny fitsaikany de zay a de efa miteraka fahampitehana ho an'le zaza ao anatin'ny voaka rehefa aorina de mitondra takaitra mandra ampahafatiny lay zaza ohatra ray fotsiny za meko anareo zany a de misy olona mpandinika an'izay fotsiny ohatra anankiray meko anareo nianatra izahay tamin'ny sabotsy heriny hoe ny zezika simika efa tantaran'izay tamin'ny takariva fa misy ifandraisany amin'ny resaka ty resantsika ty mihitsy ny zezika simika de fananinana ampidirina teto Madagasikara ny zava-misy a ny zavatra ambolenao anatin'le zavatra simika de malaky maniry be le zavatra fa rehefa ela ny ela de mamotika an'le nofotany sy mamotika an'lay zavatra zay volenao aminy ary vetivetika de mahavoan'ny kansera sy aretina le produit simika de rehefa nianatra zay natao hoe produit naturel zany hoe fambolena tsy mila produit simika de nanazavy na ena jiro be hoe ny tany pasteur a rehefa elan'ny produit simika de ampiasaina mihitsy aloha de mamoaka fofona avela eo aloha le tany a de avela mamoaka fofona eo de le fofona tamin'ny produit simika iny mivoaka amin'io tany io de lasa maimbo mihitsy io tany io de zay ny mahatonga ny valala tonga eo amin'le tany satria le produit simika no misarika an'lay valala de mampirongatra be an'le valala tonga eo amin'le toerana anankiray de nisy tany Japon fa tsy onoono tambary anankiroa marina izy nany nidiran'izany fa misy dira mihitsy zany miresakitsika rehefa avy eo tambary tato nampiasa produit simika tato tonga de naturel miala vany ny andehana biby a tonga de nirotsaka teto amin'ity podika daholo ty fambolena ray ity fa ny ray tsy nikitihana mihitsy rehefa natao ny analizy a de jerena amin'ny produit tato namoaka zavatra fofona ratsy de potika hatramin'le tany de le fofon'le produit a no nahatonga an'le valala tonga teo amin'le toerana teo zany nalalana fa ny produit rehetrarehetra de tsy maintsy misy vokany ratsy foana amin'ny vatany olombelona de antany ianareo inona pasteur nidiran'izany zany raha natao hoe karazana teknika moramora miandalana rehefa abesainao produit chimique ty tany ty a de amboly anao amin'ny heritaona tsy maniry tsony io raha tsy x2 amin'le produit nampiasainao teo ohatra zezika ray tanana oatra n'iny nampiasainao teo tamin'ity taona ity afaka roa na telo taona de tsy maintsy roa tanana na telo tanana vao maniry ny ambolenao eo amamisaky mamboly eo zany mandritry ny taona maro de mengeza be ny zezika ambolenao ny hafarany a zara raha mamoy io tany io de efa reny a efa misy olona miketrika ny ambadika any ahafahana mamodika atsika fotsiny zay na tonga ny dadany teny tamin'le paty gasy hoe tsika oara raha mety aza de mihinana an'io fa efa misy produit aminona atsika miandalana io de zany mahatonga le kansera nanolo kansera ny tranonjaza kansera manomboka mirongatra be satria misy akora ao anatiny a zay amonona atsika tsy kelikely de hitanao zany fa misy groupena olona mihitsy a tena mitravy azafady am'le fiteny any ambadika any io any ny resako taminareo hoe hitako nazy samihafa an'le fivavahana tatisy tamin'le fotoanandro ratsy le nisy anay taloha fa ny zavatra hitako kosa tao amin'ny tontolo ny ara-marsio de nanapaharetana be ny olona tao anatin'ny fampotsampy zany nambarako taminareo hoe zay eo manao méditation adiny ray tonga de nipetraka eo zoantsike anderany to andoba eo adiny ray tsisy miteny méditation mitady le Andriamanitra io fotsiny eo mandra-pahatonga an'le tontolo anankiray fa raha tsika izao ve neto io adiny ray tsisy miteny marina tsy vidy io tabli rehefa avy eo azonao zany hoe le faharetana ny maninona tsy ampy ao anatsika de mila manana inona zany tsika faharetana de misy groupe mihitsy a tokony hiasa
eto amintsika zany eo am'izay la idirana am'lay ina nidiran'le tontolo zao zay le zavatra nyresahako tao aminao zay a mila trandrana eto de trandranoreo tontolo satanika ireo koa hatrany amboaka io de fa ataovy zay mahapotika an'io zazy io rehefa teraka eo koa izy a de volavolay mba tsy ny ray aman-dreny no taizazy fa tsika amin'ny alalan'inona amin'ny alalan'ny tele sy ny facebook de ny zanaka ao a ny 7 mitaizazy tsy anao fa ny televizionna de eo apotry ny tele ny zazy de ampianarin'le dessin animé tsikelikely eo izy ampianarin'le dessin animé zay efa nyresahako taminareo fa ny telo ny androany hoe zaho hatreto nanontany mihitsy inona ho any idiran'ny label le labety amin'ny tantarany zazy inona ho any idiran'ireny hoe prince de manambady de rehefa mifarany de fakay na 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 de fanoroko am'izay le aladin a sy le tovavy manontany anareo ny zaza 5 taona ve tokony ampianarina an'izany eny sa tsy valiny nefa ianao tsy mahay mampianatra an'izany fa atsofoko le dessin animé tsikelikely ao andohany zanaka ao vao 5 taona sy 1 taona hoe mila manana olo tiany ianao mila manana olo tiany ianao de mamorona hira am'izay izy any ambanin'ny fiaina tsy hitany avokany am'izay io a de io am'izay manomboka mandrato ao anatin'ny lohany zanaka ao efa sy ny dessin animé ao an-trano izy de tafany facebook isan'andro mbola rarafany amin'ny hira tsika zany a adiny ray ety am-piangonana manana fotoana enona toroteny za raha ny toroteny eto 20-30 minutes efa mirehitra le jiro menamena tsy milaza hoe ok zay pasteur 20 minutes raha ela indrindra ny atsika fa ny en'ny satana isan'andro mamne anao foana izy mamne anao foana izy zay mihitsy lavazina servo anao isan'andro izy ny hira zay jerenao de fa tsy hitako mihitsy nijerevana reny amin'ny tele mampandindy fitomena de aseho any aminao amin'ny camerany de kristiana te iny e de misy otrany hoe zavatra mahafaly nefa ny maudit e dikan'iny hoe lasa voaozina zay olona rehetra mijery mantsy a ny arinany vehivavy any amin'ny tontolon'ny fiainatsita de lasa maudit le olona lasa voaozina le olona rehefa mijery raha vao mahita fitanjahan'olona ny olona ray de miteraka ozina ao amin'ny fiainany tsika nefa isan'andro de maninona ozon'ny satana foana amin'ny alalan'ny fahita lavitra azonao tsara zany de any de efa volavolaina amin'ny facebook de efa volavolaina amin'ny hira za tsy hitako mihitsy a tsy hitako mihitsy zay idiran'ny hira tahaka andreny ny tena koa hoe na 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 anareo fantaniana apetraka aminareo tokony ho iraina zaza latsaky ny 10 taona ve zany hiry zany de antany ingeny zanakareo rehefa kelikely papa fa manao ny zany manao sipa zany satria zay le hira eniny foana de miraikitra ao anatin'ny lohany grave atao anatin'ny lohany zay zany ny rahantsika mijery eto amin'ity toeran'ity ny androany a amin'ny herin'ny androany kio amin'ny 10 aorinan'ny fampianarany dady mbola hoetsika raha sitrakareo de mba mitondra n'izay vahaolana zay tsika manany zay reto vahaolana efa hoentina aminareo misy ireo fa tsika rehetrarehetra mila mifandray tanana anao amin'izany ka fanontaniana ry havana malala vonina ve tsika anao amin'izany sa manahoana tsangano ny tanana zay vonina hoe tena vonina pastera hiady ho an'ny taranaka fara mandimby a ataovy ambony mihitsy ny tanana hoe vonina isa 2 telo vonina vavaky tsika ary de ametraka fanontanianareo tsangano ny tananareo jesosy a tsy vita mora akory a raha ty ady amin'ny satana ty malemy ny satana ary tsy mafy zany fa zay ndraindray ny mianahany ny angatana amin'ny anaranao reo olona manangatana an'ireo manomboka androany a tsy hompitazana fotsiny reo volony zay hifandray atanana volony zay jesosy a hifanampy ao anatin'ny fitezana an'ireo zanaka ao reo jesosy mampalahelo anie no hoavin'ny fireneny fa reo zanaka kely reo a no hoavin'ny zany fireneny zany ko ny angatany aminao jesosy eo tafiohery ny olona mba tsy raviravo tanana amin'ny fotoana andro rehetrarehetra indrindra fa ny kristianina fa marina ny tenao tsy fanahosa menanareo fa fanamahery sotra indrindra jesosy a de ianao mihitsy anampy an'ireo olona rehetrarehetra vonon'ireo ifandray tanana zay ho amin'izany ady masina izany itera sy ny aja ary mivoninahitra de ho anao reriany misotra raha io amen ato moa pasteur efa milaza inona am'izay ary misy fanontanianareo ve avana raha ny tianay aloha zany a de nareo ny mametraka an'ilay fanontaniana de izahay mamaly de hipetraka izay andrenareo a ametraka ny fanontaniana avany aminareo le olananeny teo hoe ina le olana moroneny anao manantona de mandray micro de mba alefa kely le micro azafady
mpandray anjaratsika voalohany amin'ity androanyity ary dia enotsika dia miara mamatsika fa tsika rehetrarehetra zao ny amahazy le olana zany a any amin'ny toerana misy anay dia eo ampitany tranonay zany misy bara dia rehefa misy bara eo zany a dia amin'ny sisiny lalana iny misy le ankizinay le milalao telefona dia le manao jeu ohatran'izay zany dia eo amin'le bara eo zany lasa ohatra mivoasarika daholo a na le ankizy kely a mandefa zava-maneno a dia lasa mandindiheny amin'ny toerana eny dia ndraindray le ankizy zany tsy mahafantatra tsony hoe ratsy ane a satria ao an'ilay mpisotro toka misy miteny ratsy misy miady ohatran'izay zany a dia izay ny tena olana eo amin'le ny tanàna misy anay misy any eo amin'le tanàna manodidina io zany a mivavaka mianatra sekolelahaty ny ankizy ohatran'izay zany dia lefa le mpianatra sekolela zany efa mahafantatra an'le hoe miteny ratsy ohatran'izao tsy tiany jesosy zao ozy izy le ankizy kely efa mahay an'le tenin'Andriamanitra zany dia mahafantatra an'izy zany zareo dia indray izy miresaka aminazy zany misy koa eo zany zavikeliko dia hoe mama moa fiantsony anahy mama reo ny mama ozy dia voly reo ozy izy a fa miteny ratsy ozy izy dia mbelahy eo fa aza mandindy eo mantsy an'le ankizy sasany aza mandindy eo fa iran'ny satana zany dia avy eo moa le ankizy sasany eo amin'le fitezainy ray aman-dreny samy misy le hoe manana zanaka dia le tsy mba mampianatra ny zanany le mianatra sekolelahady dia reny tsy mahafantatra zany reny a dia lasa miaina amin'le fiainana tena hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany le ankizy dia simba eo amin'le manodidina dia na amin'ny alina raha tsy misy atoriana indraindray eo amin'le balina fa mitabataba miady ohatran'izay indrindrindrindra moa rehefa hoe fety a dia tena iloparain'ny andro dia nefa ao anatin'io bara io zany a mpivady ry zareo zany a tena hoe indraindray miady tena miady parapatonga ny amin'ny ray maraina dia tsy mahita atory mihitsy ny manodidina izay moa amina mpanompon'Andriamanitra zany dia mivavaka dia isan'andro mandroaka dia voly kanefa ny eo amin'ny tanànanay zany misy maro ihany ny hoe mpiandry dia tsy haiko hoe ohatran'ny hoe tratsan'le salopina zany dia tsy mijoro fa lasa ohatra ny mandefitra dia lasa ohatra ny mametsiny hoe manimba fanahy mihitsy io bary io manimba fiaraha-mionina dia ohatran'izay zany eo amin'le tanàna ve misy fiangonana tsy misy fiangonana zavatra atao a dia mihetsika ny kristianina tany amin'ny tanàna kely anankiray a ohatr'izay ihany koa fa dia niezaka mihitsy ireo tanàna anankiray ireo andaotsika mba hividy bafla ihany koa tena hoe tonga dia combat zany le izy dia nalefa ny hira evangelika ihany koa nalefa ny mafy koa dia netiny koa ny sampana nanao tafika masina teo amin'ilay tanàna na dia aty Antananarivo ary nandravana ny asan'ny maizina mila mihetsika ny kristianina ao fa tsy miandro fotsiny tsisy zany salobolobona fotsiny zany hoe etsy misy mibalina etsy misy manao miteny ratsy etsy misy mandidy dia ny kristianina mikobona ao an-trano arak'ilay tenen'ilay ray aman-dreny teo fa mila manao action isika kristianina eny akaikinay zao misy ola miady lava foana ao amin'ny devant ny tranonay any dia miteny ratsy dia mandefa zava-maneno mafy be fa navokako teo an-davarangana mibafla dia nalefako mafy be ny ira evangelika dia amin'ny alina alohan'ny atory mahandro roaka dia vory fa mandraky ty ny androany tsy nisy tsolona izy asitsika tehaka zany ho any jesosy aza manaiky salobona ny devoly zany fa mila mihetsika atory ny filazany tsara ambarao fa tsara jesosy fa tsy mipirina ny an-trano zany mihitsy ny kristianina tsika ho atsy say fa maninontsika tsy samytory fa maninontsika tsy samyjoro fa mila mijoro tsika dia mila mbara amin'ny fahatsaran'Andriamanitra tsy hoe andeha anao tafika masina dia andao any anjoro be andao any amazo agany fa eo atokotany feno inona feno olona tsy mifo fa maninona raha ohatra ka mandeha ny sampana dia makeo amin'ny tanàna anankiray dia mitory filazantsara eo amin'ny toerana anankiray ohatra zao iteny zao manjakaray efa nisy anao fitorina filazantsara avy eo manjakaray akaiky ny bary misy samanao an'izany ve ny olona sa tsisy dia ina aleanao any amazo agany efa itao eo manjakaray raha misy bara feno azareo ve le izy fa mila mijoro ohatran'izany angery ny kristianina tena mila manohatra tsika dia tena mila tena hoe mitory mila manana fahasahiana ohatr'izany tsika fa raha manana fahasahiana tsika rava ny asan'ny maizina tany ambany vohatra tany mitety isa-tanàna dia manao alobavaka isaka tanàna satria balina ny tian'ny olona dia ozy ny olona or pastera balina evangelika indray mety zay mihitsy dia mandeha amin'izay nira mihetsiketsika fa avy eo mandeha fandroana dia vory sy ny toriteny fa teneniko anao fa foana ny balina isa-tanàna tamin'ny avaratra rehetrarehetra iny mihetsika
tsisy azany salobonobony zany ianao manaiky salobonana dia voasalobona fa mila mihetsika ny kristianina andaolana fahasahina sasasa eo anatrehan'izay zany za manakataka tamin'i jesosy zany hoe za jesosy amin'ny ankonako mba atsonao piomana dia ny vinato vako zany efa piomana dia ny zanako lafatelo efa piomana dia zareo moa zany zareo zany eo pita eo le bara dia rehefa maraina zareo alefa nira-pivavahana zay le teneniko etsika tonga dia action tadiadareo nisy fampiarahana tao ambony tamin'ny voalohany taony action ny kristianina hoe raha misy zavatra ohatra any ohatra zany zao ray aman-dreny sy vady ray aman-dreny sy zanaka zao ny lesona atsika any dia ohatra zany zao hoe le lehilahy maditra be dia ina ny action ny kristianina am'izay tsy ampy fitiavana izy zany miezaka manao zay mety le inona le vehivavy fa tsy tompo arovy iny ataovy mody dia mitomady dia misalobonao fa tsy manao action mihitsy ny kristianina dia lazaina fa hoe ny kotieny no manao ody ratsy kanefany izy no be fitiavana mame fitiavana fa isika tsy mahay mame fitiavana azysika ve le fampianarany mila action ny kristianina mila tonga dia zany zao hoe mandefa hira-pivavahana izy ny ary mandefa hiran'izao tontolo zao sady mivavaka mampiseho toetra mendrika fa zany koa tsy hoe anao tsinitsinina ny hafa fa tena hoe mila mana fitotrana tena mendrika fa foana ny asan'ny maizina ny anao nieraky ny tanàna tsisy balina tsony any ambany voatra isakasabotsy baly lery andao indray ny tanora ny etsika andao ary dia io zareo hoe baly évangélika tsy maninona fa andao ilatsaka indray tsika dia lasa aloha alefa nirametsiketsika dia mandeha hira fiderana vita nira fiderana mandeha ny toroteny gaga anao foana daholo mibalina eraky ny tanàna fa maniry alibavaka daholo ny olona mihetsika ary kristianina tak izany koa ny fanaovatsoa aza miandry ny slamy ny ame varo an'ny kristianina sahirana fa maninona ny gasy samy gasiny tsy afaka amin'ny fanampy fa maninona ny gasy tsy afaka ny kristianina samy kristianina tsy afaka amin'ny fanome fa raha misy namanao tsy manana lasa mifindra izy any amin'ny fivavahana hafa satria tsy manan-kohanina izy tsy mahafoy ianao na dia manome kely sakafo azy ary dia rehefa mivoaka izy mahazo mofotopaina ray sy 50 ariary lasa manao saron-doha izy dia lasa mivadika ny kristianina misaotra betsaka tompoko le ray aman-dreny tatsy le rahalahy tatsy hoe mangataka ianao mba hahenao le fitondrana tokantrano ny fifandraisandray aman-dreny sy ny zanaka eny tompoko tiako be le ohatr'izay mihitsy mahatsika azy dia mbola mamerina ny fiarabana ho an'ny ray aman-dreny telo mianada miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy miaraba ny vahoaka an'andriamanitra rehetra fiatanan'i jesosy aneo aminareo tsirairay avy ny antony joroko sady mandeha ny ina moa ny fanatra zay dia za zany sady ohatrany hoe hijoro vavolombelona kely no karazana ohatrany hoe fampahirezana antsika satria mety misy manana olana tahakako amintsika rem-pianakaviana zay tonga eto androany satria raha ny fiainana ny ainako zany dia araka ny teny ray aman-dreny tato amin'ny pastera ianitra tato hoe mizaka irery ny taizan'izany hoe zanaka izany satria ny ray mpianakaviana ny devolo moa ny alaina baraka amin'izany fa tsy sanatria anala baraka vady sanatria fa dia variana tany izy variana tany amin'izay nalehany tany dia tany fa isaorana an' jesosy aloha dia nodiny zanaka dala ankehitriny satria noho izay le fijoroany reny tao anatin'ny tokantrano dia tena hoe ny zaka irery enina menadany zanako dia ny zaka ny tany zany hoe fitezany zany ny famelomana sy ny sisa ny ainana tao anatin'izany dia fanampy tao ny ankonana kely fa mafy be le izy fa rehefa miaraka amin'i jesosy vavaka an-dranomaso isan'andro dia tsy vitan'izany fa le araka ny teny fampianarana rehetratra teo hoe maneho fitiavana angonina le zanaka kely ao an-trano dia ampianarina dia miampianarina mivavaka ampianarina izy ifampizara fitiavana ampianarina izy tena hoe ifankatia na ampianarina hoe dada foana iny na maninona dada foana iny raha interaka foana iny tsy azo ataony mankahalana azy dia nampianarina mizara fitiavana ohatr'izay ny ankizy
de teo amin'ny tanàna misy anay moa zany araka izay fijorona vavombela rehetrarehetra tany amin'ny pastera zay a dia ohatr'izay koa satria zay raha ny tao amin'ny toerana anankiray dia nesorin' Jesosy hoe miala eto na rehefa mifindra toerana aika misy mission a nampanaovin' Jesosy tao amin'ilay toerana dia mpanofatrano ambadika anay a tsy nanofatrano zay fa lasa nanofatrano a fa tena to hoe tahiny Jesosy foana na inona zavatra mitranga eo a dia samy joro ao anatin'ilay tanàna dia le mpanofatrano ambadika anay a mandefa mitony le hira tena zany ny tena hoe ampiakariny ambony be mihitsy ny volume dia ny zanako moa zany ao anatin'le groupena fiderany reny izy tena tia midera dia miraikitra koa izy telo mirahalato ambadika ny anaky efatra moa zany efa manambady any amin'ny tokantranony a fa dia atao anatin'ny FPVM daholo a zany zanako rehetrarehetra zany ary efa piomana ao anatin'izany dia alefa koa le hira fiderana fa inona izy nareo zavatra nitranga tsy nazaka le tato a dia niala ry zareo dia ao anatin'le tanàna koa misy an'le balina mifirialina reny bara be mihitsy dia zay ato mivavaka dia manao distance dia mba alefanay koa ny anay fiderana ao anatin'le réveillon sy ny karazany reny dia rava koa le bara niala koa le bara teo amin'le toerana zany dia voninahitry Jesosy daholo dia isaoranan'i Jesosy be dia be a fa tsika rem-pianakaviana rehefa mahay maneho fitiavana rehefa mahay mampianatra ny zanakitsika rehefa mahay manoro hevitra ny zanakitsika manana fifaliana ao tokantrano a dia tena manova zavatra ngezabe zany indrindra mandefitra na dia amin'ny tsirariny ary zay na mafina inona dia mandefitra io fandeferana ho hitan'i Jesosy zay aloha dia samia anatanteraka zay dia samy mahereza ny ao anatin'izany manana olana rehetrarehetra dia mahereza daholo dia ny fanontaniako ray aman-dreny amin'ny mpampianatra ny cadreur moa zany izy ity zany antsika samy ao anatin'ny fifoazana dia fidezana ao anatin'ny fifoazana dia ao anatin'ny fampianarana piomana andeha ho atokana dia misy fampianarana ao dia mampianatra zay ao a ny fomba fitondran-tena ny fitafy ny mombamomba ny ino zany mafifoazana atsika na resaka ny manao kavina manao mini jupe a manao juste corps manao soro tany anaty akanjo masina ny manao rehetrarehetra mihitsy dia ampianarina satria ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe miako feonatrehan'i Jehovah amin'ny fiangona masina dia ampianarina zany ny ankizy nefa rehefa any amin'ny fitandremana maro samihafa any dia mahagaga asa hoe mahita an'izay ve le mpiandry rehefa voatokana somatsara izy a mahita lasa ohatrany hoe mialatsiny amin'ilay fitenenana satria navadana mpitandrina ina dia lasa manao juste corps eny an-dalana eny manao fitafy tsy mendrika dia lasa manaraka an'iny daholo le mpiandry tena mahita mpiandry be dia be hoe lasa manaraka an'ilay fitondran-tena ohatran'izay dia ahoana ray aman-dreny no tokony atao amin'izany satria tokony tsy asiana ve le fampianarana ao amin'ny mpiomana tokana sa hoe ahoana satria zay dia miady mafy mihitsy amin'ny fitondran-tena ny ankizy ao amin'ny tsy ny ankizy ihany moa satria tsy ankizy fotsiny ao amin'ilay fampianarana fa misy ray aman-dreny ao misy rehetrarehetra ao ray aman-dreny daholo rehefa tonga ao amin'ny mpiomana tokana ao dia ao anatin'izay a ohatrany hoe ahoana raha ny fomba anaovana andreny satria mampianatra ny ezaka be rehefa tonga riny efa le izy a ohatrany mivoana lasa mahita zavatra tsy mety ampianariko atsika fifoazana rehefa mampianatra dia ampianaro ny olona aloha hoe mandray an' Jesosy izy fa rehefa voaray an' Jesosy dia mihitsana daholo azy tsy an' Jesosy fa ny atsika mamaiky atsika esoro ny kavina esoro ny pataloha esoro ny verni esoro ny zao dia le dia rapitsy dia miverina ihany fa raiso aloha Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao a fa rehefa tafiditra ao anatin'ny olona zany hoe ny olona converti zany hoe ny olona efa tena fifoazana ndray an' Jesosy a tsy mifikitra amin'ny ratsy zany zay ny fampianarana tokony haitsika zay fa tsy atao routine vao miditra le olona Jesosy mbola tsy voaray any akory mipatalohanao Jesosy mbola tsy voaray any akory ny anonanao lasa hevitra ivelany atsika fa tsy hevitra anatiny dia mba zay mba ampitaiko atsika zay araiso aloha Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao a dia zay zany le stratégie fampianarana indray zao nandray manko tsika mikapakapa azonareo le izy tsy mety fa ovy aloha izy le manaiky an'le tsy mety azonareo ve ovy aloha izy fa raha ao izy miala daholo zay tsy anazy zay ny mahatonga antsika rehefa mitaiza tanora tompoko vao miditra ery tanora dia zao ny ataontsika tsy tiako be le volonao menamena
vao miditra ry le tanora dia tonga dia tenentsika hoe tsy tiako le patalohanao fa zao ameo azy aloha le tenin'Andriamanitra dia tezao izy aloha dia miala izy sady zay eka le fampianarana nge fampianarana ary miaingy amin'ny soratra masina foana miaingy amin'ny soratra masina fa zao le izy raha iteny zao ianao iteny aminao aho zany zao hoe ratsy ny toka any a ratsy ny toka ianao nefa mbola tsy nisotro toka ary le olona tenenao le ratsy ny toka iny mbola tsy nafantatra an'le toka nefa le toka foana andradradradrainao ka raha mbola mitsofoka amin'ny épicerie izy jus ny vidinao dia tonga diosy hoe inona nalehanao tao ambara ohatr'izay a ny fifoazana izay varina amin'ny fitafy ivelany fa za tena tia metraka mihitsy zany amin'ny anaran'i Jesosy hoe raisy aloha Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao a dia teneninao amin'izay Jesosy hoe tia ny zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra tokony ho atao a tonga dia manaja an'izany fa zay nge mahatonga ny fifoazana io miovaova e androany izy manao zipo lava be raha pitsy izy juste corps raha afaka pitsy izy mini zipo raha afaka pitsy niny izy efa tsy tanao mivavaka ty tsofa fa ry amin'ny zavatra ry amin'ny namaninina azona vavy le izy tsara amin'ny fampianarana toy izy foana amin'ny fampianarana fa misy stratégie tazomana an'izay zavatra zay hoe maninona ny olona anankiray a mpiandry izy mandritra ny 30 taona ohatra zay zany zao mpiandry mandritra ny 40 taona fa maninona zay voatazona foana zay fa maninona ny voatazony zay satria Jesosy Kristy ao anatiny hojerena ny ara-panahy ny tanjaka ara-panahy ny firesahana amin'i Jesosy andao tsy hovariana ny hevitra ivelany dia andao anana fitondran-tena mendrika ho alain'ny olona tahaka zay le izy satra ray aman-dreny makasitraka voaray be mihitsy le izy satra topoko azafady vetivety a vetivety fotsiny zany olana be dia be mihitsy zany fa tena tsika moa zany manana ny ray aman-dreny mbola dada tena mampianatra zay mbola hita mihitsy nareo rehefa tonga any aminay ihany fa ny dada dia zao foana ny fampianarana tena mafinahitra be omeny dada rehefa mandeha natranay za omeo an' Jesosy ny olona zay ihany fa ny olana indraindray a dia io indrindra moa no tiako anampiana hoe tsika indraindray tsy tadiditsika mihitsy koa ny atilavaka nakanantsika zany ve adintsika mihitsy ny atilavaka nakanantsika hoe taizitsika nalain'i Jesosy fa rehefa tonga tsika dia tsika le lasa mpibedibedy be ary io no mahatonga ny olana ao anatin'ny zanaka sy ny ankohonana ny ankizy satria le fitafiny natao sakana voalohany andraisana an' Jesosy ary izy rehefa sakananao dia aleony mandeha aty zay ho tsisy bedy satria misy ohatra mihitsy nge marina mihitsy misy fampianarana foana hoe mpisotro toka rehefa miara-mianjera naty tatatra dia mifanavitra tafavoaka ao fa ny kristianina raha misy mianjera dia lavabe ny molotritsika hoe iny zao izay mihitsy ny tena mila ilantsika ry havana fa raha mba manana fitiavana isika dia zany tena amintsika fa ny fitiavana ny manarona fahotana maro vetivety a misy zavatra ny anangamany anankiray alohan'ny tenenanao le hoe olana le ao amintsika tokantrano sy le fitazaina zavatra expérience zavatra tranga marobe hita ty zavatra ty misy tenin'Andriamanitra mandrainao tonareo zay mandray fotsiny fa vakiako any amin'ny Joba fa 4:30 dia ny 9:10 ka hatramin'ny 1:20 hoy ny teny a Joba fa 4:30 9:10 sy 1:20 hoe koa amin'izany miainoa ianareo manam-panahy lavitra an'Andriamanitra ny anao ratsy ary lavitra ny tsy toy ny anao meloka fa nataon'ny olona ihany no nampandiaviny azy ka mamaly ny olona rehetra araka ny lalany avy izy nataon'ny olona ozy izy ny maninona ampandiavina fa olana tokana ny ana akoatran'ny hoe fa nomendray aman-dreny a ny ao anatiny tokantrano indrindra ny ray sy reny ny amin'ny zanaka ame ohatra tsika raha ohatra zao hoe alika kely anankiroa dia melehibe dia ny vady ireo dia niteraka inona ka ny zaza aterana zanaka alika kely zay a raha saka no mivady dia miteraka izy zanaka inona zao arana rehefa tonga ny zaza kely tsika dia manomboka amin'izay ay mitovy be amin'ny dada
ay mitovy amin'ny mamy mivoovy eo zany ny tare faly be tsika fiaritsika mitovy aminany sofiny mitovy aminany masony mitovy aminany zao fandehany zay a fa zao adintsika amin'izay ry havana rehefa manomboko izazy io a mivoaka koa ny toetratsika marina sa tsy marina dia zao inona ny tenentsika zaza maditra raha tsy taiza fiza ny taizan'io itsika ny taizan'io ito ny ataona ny tenin'Andriamanitra ity tena maro mihitsy ny asa ary ny ataonay ny hita ny vahaolana ry havana nataontsika tamin'ny mamantsika sy dadantsika ihany ange io averin'io zazy io e marina sa tsy marina e raha matoa anankiray nanaovana asa 2 volana angamizay na 3 volana dia zao rehefa nampibebahana izy a dia mibebaho a ianao a tao anatin'ny asa nanaovana asa taminy teo anatin'ny asa rehefa raha matoa lehibe zany fa 20 taona mahery dia zao ny fanahy masina ry havana ny namangy azy dia zao no nataony zavatra tsy nieritreretina akory a izy tamin'izany a nataony amin'ny mamany zany a le mamany le maro anaka amin'ny mamany izy zany zanaka mamany eo dia le vizaka dia le miteny ao mba tsy nitsindrio a fa reraka tamin'izy kely a dia osy izy ny mama koa dia nahatezitra anazy zany ange zavatra tsy tadiditsika akory dia zao satria ny olana any a niteraka izy dia le zanany io lasa manana olana amin'ny zanany izy a amin'io zafikeliny fa tao anaty vavaka fandinian-tena nampatsiaha io tena presi mazava mihitsy ny naseho an' Jesosy izy mbola tamin'izy tsy haiko tany amin'ny 14 ou 15 ans zany dia teo izy vao nyteneny amina pastera tena tadidiko a ny zavatra nataoko tamin'ny mamanay tamin'ny zako 15 taona rehefa ny bebahany io tompoko zao voninahitra an'Andriamanitra miravin'izy mianaka adintsika mihitsy io tenin'Andriamanitra hoe lavitra an'Andriamanitra ny anao ratsy fa dinio ange fandandray isika ray aman-dreny tsy tonga saina mihitsy ny hoe le nataoko tamin'izaho mbola kely ty le nataoko tamin'ny mamako ty le nataoko reny ange lalan'Andriamanitra hampibebahana atsika amin'izay satria reny le fahotana tsy tsarotsika e fa rehefa sitrana ny amintsika mihitsy ny sitrana ho azy eo anatin'ny ankohonantsika io ka io tena mba zaraiko amintsika samy marina fefa nibebaka tamin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy tsika araka le génération tanen'ny pasteur teo mba ndana fa tsika ne misy manana fahatsiarovana ohatra tamintsika 5 taona tamintsika 7 taona mifanamasina ry havana mampafantatra an'izany dia iny mihitsy ibebahana iny ibebahana aza tonga dia manondro ahoana moa le fanoharana foana ianao raha manondro olona zao na manondro anareo a firy mitodika any aminareo ray roa fa firy mitodika aty amin'ny tenako ireto 3 reto asiko mafy ny tenako mba ho manga anao apôstôly Paoly tsika mihitsy aza manao ny tenantsika hoendro hoe ray aman-dreny hoe za rehefa ray aman-dreny dia tsy haino mihitsy fa tena miainon'io a ary mandini tena fa io nataontsika tamin'ny fahazazantsika io mihitsy nandray ny adinontsika mibebaka tamin'io ry havana fa io tiany Jesosy hananarana antsika hoe narariko ona ozy ny ohatry ny taolo zay hoe raha zaza tsy tia ray aman-dreny maninona ozy izy miteraha mba hahita fa hitanao mihitsy ana izy rehefa miteraka ianao hoe ay ohatr'izao no nanaovako amin'ny mama ohatr'izao le teny marary nanaovako amin'ny dady ohatr'izao nataoko tamin'ny piraitapo tamiko fa marary amintsika izy rehefa tonga amintsika tsy zay ve fa rehefa tonga saina kositsika fa ao tsika ny tonga saina mibebaka manasitra an'Andriamanitra farany a ny amin'ny le hoe voisin sy rehetrarehetra tena fijorona vavolombelona zay a 2e étage ny tranonay ao amin'ny farany ambany tamin'izany a ny mpanofa trano ambany samy mpanofa daholo a mpifoka rongony le ranga tao mbola be voka ny vadiny jiosy le ranga io fa tsy haiko le vadiny satria le anarany afantarana azy hoe jiosy fa mifoka rongony vao miditra amin'ny varavaran'ny tohatra anay a dia zay ny amin'ny 2e étage fa teneniko aminao ry havana fa tena raha mijanonao amin'ny couloiranay anao zany ka mianao dia mamo ao ianao amin'ny fofony ary rehefa manokatra varavarakely zay a entin'ny rivotra miakatra tena tafakatra any amin'ny varavarakelinay tena hoe dia mijaly ianao anatin'ny ete ohatr'izao ete any aminay any zao
dia tsy maintsy manidy an'lay varavarakely nefa mafana ny andro dia inona dia eo zany ianao tadidiko hatramin'ny anarany zitony dia eo zay mivady sy ny ankizy ahoana ny atao amin'io toloran'i jesosy saina inona ny nataontsika amin'izay mampiasa ny rahan'i jesosy ity tsika mamafy rahan'i jesosy amin'ny trano toizako zany hatrany amin'iny tohatra midininiko za manadio tohatra mivoaka dia tena fafazako ny rahan'i jesosy fafazako ny rahan'i jesosy koa mivaravarany tena ozy a jesosy tsy mahasalama ny ety fa miara-mifoka rongony amin'ity ato jesosy tsy miteny amin'izany fa nivavaka tena teneniko aminareo bevoka le vadiny asa teraka teo amin'ny ataoko hoe enim-bolana 7 volana taorianan'io fa tena mila faharetana araka ny tenin'ny pasteur teo faharetana voninahitra an'Andriamanitra ny déménager ny ala tao ry havana reo olona reo fa nisy action tao anatin'le izy zay fa tsy niandro fotsiny hoe tao ambony tao dia tao tena fa io jesosy ny miara-miasa amintsika amin'le tsika mihetsika aza matahotra mihitsy hoe pampampa be ny atsy miboana be fa tena miasa amin'i jesosy fa hitan'i jesosy fa ao anatin'izay kosa dia tandremo le vava aza monimonina aza atao tonoko efa manao an'izao tena io mihitsy raisy mihitsy fa io fahavalinao io le mandefitra ny amin'ny tsirariny hitan'i jesosy le fitiavany le ty fitiavany ity neny tena tsy ampy amintsika indrindra ataoko hoe tsika mpanompon'Andriamanitra raha tsy ampy fitiavana ry havana fa io anangatao io fitiavana io tsy le fitiavana anao fa anarany fitiavantsika olany io tsy zany ve olany io fitiavana io angatao amin'i jesosy mihitsy ameo fitiavana mandefitra ameo fitiavana anao an'ity fa rehefa atao amin'ny fitiavana io zavatra rehetrarehetra io fitiavana manarina fahotana ravy io ihany tsy anana ny devoly fa rehefa manana n'izay fitiavan'izay dia ho hitatsika dia samy mahery ny voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany anampikely an'le teo ako telo vavy ny zanako dia manao pataloha daholo dia ozy nareo hoe hiraka pastera nefa zana manao pataloha dia na maninona fa gaga be avy eo ny afaka le faravavy dia afaka ndray le vavy efa dia vavy matosa isa dia efa miditra piomana azonareo ve le izy le zavatra atao sy le miteniteny tsy zay le izy fa raisy fotsiny aloha jesosy teneny le ankizy enao nge tian'Andriamanitra enao nge zanaka jesosy mety aminao zao raha mbola mety ataovy aloha za tena mampianatra anareo an'izany fa afaka vetivetika aloha rehefa mena fahalalana hoe tia ny lalana izoranao tia ny tsara tia ny ratsy safidio fa jesosy malatsady safidinao fa ny olona raha vao teriterenao teneniko anareo fa arakaraka ny anteriterenao azy vo mainky amin'ny vily lalana izy hoe matoa zany tia terena tsy ataonay vo mainky ataonay tenengy misotro toky aza misotro an'io fa tenengy izy tia volandana misotro 4 litre ny laninao fa teneniko anao fa mivily lalana iny ozy anao hoe andana misotro fa volan'i jesosy izy dia asianao toy ankely afaka izy mila stratégie le mitoro ny filazantsara zany za tena tia ametraka mihitsy amintsika indrindra tsika FPVM fifoazana FPVM fa ny toetra fitondrany dada ndreo tanora reo afa mihitsy tsy mbola nahita ny dada anao ka nahita vehivavy nanao pataloha ka miteny le pataloha anao azafady fa itsika no miteny an'izany fa ny azy tena teneny mihitsy raiky izy hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mbola tsy mety aminao mbola zao mety aminao zany ay vavake toviary ny herinandro n'iny le olona jerenao niova ary rehefa niova tsy niverina tsony dia mila zay le misy fakazaro amin'ny studia hiatany ianao rehefa mifakazatra ianao rehefa ao anatinao jesosy averiko ihany mialaala daholo zay tsy anazy azonareo zay miala daholo zay tsy any jesosy fa tsy possible mihitsy ranomamy aboaka rano mangidy tsy possible mihitsy any hoe ianao misy fanahy masina rehefa fanahy maloto ny voaka ao anatinao tsy possible zany fa rehefa tsara ny ao anatinao tsara koa ny avoakanao zay any dia aza varina amin'ny tsara ivelany ka mahita olona ivelany ndray bacolan ry mainty be kizy raha mangatsiakako dia izy ny atoraka be tamin'i jesosy mivavaka iny nafinaritra be fa ianao mbola varina mijery bacolan any le problème atsika fifoazana fa andao mba hibanjina ny
azo fitsalena eny tompoko faly miarabantsika rehetra minaran'i Jesosy iary ny anarako a sapana STKVM fanamarinana voalohany tompoko mahatonga an'ilay olona hoe tsy misamaka aty izy miteny ny olany voalohany aloha directsika dia sarotra be kosa raha hoe akaty hoe ohatra hoe maditra ny zanako hoe mifokarongony ny zanako dia direct tsy dia sarotra be fa mety ilay tenin'ny pastera hoe alefa aty ny olana faharoa tamin'ny le tsika ny andro teo tamin'ny herin'ny androany dia sabotsy ny ankizy moa tsy isy eto fa mianatra ny olona miasa dia masampana moa dia tsy maintsy miteny mitatitra momba ny resaka rehetrarehetra taty rehefa sabotsy ny andro tamin'izay moa nataon'i Jesosy ohatrany hoe tara mihitsy ny fidiry raha fa nanao baolina ny ankizy dia izay tonga teo dia nanazavana ny resaka rehetrarehetra nitaterina teo izany le hoe didy folo momba amin'ny vehivavy nitenenina teo dia rehefa vita iny dia nisy rahalahy anankiray nitsangana niteny izy izao ny teny hoe marina osy izy izany fiainana sodomita izany fa ahoana ho zany osy izy ankizy kely osy izy mandefa ty le Facebook ty zany nandefa MP aty aminao izy ankizy kely hoe ame goûté fa alefako anao sariko mibiridana gaga be daholo zay ahoana tsara zay ozy nataon'ilay ankizy ame goûté dia alefako aminao izy ny sary mibiridana sady nalefanao izy le sary dia gaga be zay dia inona no nataonao ramose tamin'izay zavatra zay dia zao nataoko anazy hoe zanako aza manao an'izany ianao fa ohatran'ny zanako ianao fa aza manao an'io dia supprimer-no izy le sary ka zay ny anatianako antsika ray aman-dreny hoe mba jerijery avy any ireo olona ny ankizy za zao tena tsy mbola nanao Facebook mihitsy na raha sy niditra membre tato amin'ilay fisaty vao mba nanao Facebook fa andrandray reritsy le any amin'ny Facebook indray tena mamofady be dia be tsy maintsy hita amin'ny masonao eo ka tsy maintsy manatao-te mihitsy ianao hijery hoay ka mba jero ihany ilay ankizy fa zava-doza ohatrany etrety hoe goûté aneny no alefa ankizy ene zany ankizy tsy hoe makorelina na inona fa ankizy tsotra mihitsy ny mandefa sary mibiridana any sotra tompoko ny fatao amin'izay dia zao rehefa mivavaka ny ankonana eo ny lakile tsara indrindra meza miara-mivavaka amin'ny ankonana dia zay zavatra sosianao avoay ao anaty vavaka azareo ve ohatra zany zao hoe enikeninao fa manao sipany zanakao dia ao ianao mitondram-bavaka tompo efa tanora moa zany zao le zazy rehetra Jesosy fa hoetika ao anaty ianao mba tena hoarovanao mihitsy ny fitondran-tenany Jesosy indrindra ao anatin'ny fijangajangana fa tsy tianao zany Jesosy fa mahafinaritra be anao Jesosy mba hoe atao mariazy dia mba vita ny fianarana azonareo ve le izy ampidirina ao anaty vavaka mba fetsifetsy evangelika zay zavatra mahita rehetra nany amin'le vady araka taditady sary-piaro Jesosy io vadiko io ka tena tiako dia hoetika ao anatrenao arovy amin'ny fakapana maro samihafa dia vita zay fanarahan'izy sy ny tompo any zay ny ilana n'ilay rojo-bavaka amin'ny ariva tompoko itoranam-bavaka fa rehefa hoentinao amin'i Jesosy iny tsy hanana satana fahefany zany aza dino zay tsy hanana satana fahefany zany ny ankonanao rehefa hoentinao am-bavaka fa misy fiarovana spesiala foana io aza dino zay tsy mitovy ny mivavaka sy ny tsy mivavaka tonono isan'andro eo anatrehan'i Jesosy ny ankonanao sotra tompoko fa olana ihany koa dia sady efa mandrainao ty ianareo misy koa zavatra tsy voatery eny eo misy teny ao anatiny eo abolanao hoe misy fotoana anginana dia misy fotoana itenenana hoe mpitoroteny dia misy koa hoe efa niresaka isika tamin'ny misandratrandro ny manao hoe valio ny adala araky ny adalany efa hitanareo zay niresaka zay tsika dia avy eo indray nefa ny amin'ny tapany faharoa dia hoe aza mamaly ny adala araky ny fahadalany mijerevi tsara fa misy azay bolana 26 angamba misy an'izay dia misy fotoana zany donc jerentsika kelingely 26 misy an'izay 26/4/5 niresaka an'izay tsika tamin'ny fotoanandro teto tamin'ny ray volana angamba 26/5/4/5 manao hoe miara-makitsika amin'ny anaranjosy le 26/4 hoe aza mamaly ny adala araky ny adalany fandrao mba adala tahaka azy koa ianao valio ny adala araky ny adalany fandrao dia manao azy hoendry izy dia io rehefa mifitinina dia misy resaka ao amin'ny baiboly misy fotoana itenenana dia misy fotoana anginana dia tsy fotoana rehetra zany hoe iteny foana ianao an'le zanaka ao ary marina be le resaka izy mirahavavy teto misy fotoana aloha mety tsy miresaka ianao aminazy eo aloha fa miandro fotoana ny ianao hoe eto amin'izay ty Jesosy ho resahako aminy
fiangonana zao nisy taona nampianarina zany hoe raha misy mampalahelo anao natokana nataonao aza voatery tonga de eo de hiteny anao aloha fa rehefa le milalao tsika na hoe ndao manao carte libre kely a de rehefa any milalao any a de eo pastera le ohatran'zao iny ohatrany mbana ohatra nampalahelo kely anao le te hay ve any mantsy misokatra kokoa mifoky satria any mety milalao fa raha vao anatin'le stress eo no miresaka de samy maninona miakatra fontsika rehefa miresaka raha anatin'le tezitra zao ny zanakao de mamaly any keo anao tonga de fahatezerana de lasa samy miakatra ianareo nisy resaka andresako anareo teto hoe nisy taona ho ampiandra nanao asa taminay tam'izany tao manjakaray de ozy io zao le mpiandra taminay tam'izany hoe anareo a mila diovina mandritry ny 3 andro ny tranonareo de José mila mpandrona 7 andro zay mihitsy ho le nataon'le mpiandra tam'izay fa lasa le mpiandra reo fa papanay mihitsy no nyteny tam'izany hoe hitan'la zany teneniko aminao hoe mba diovy ano an-trano fa zao mpiandra 3 andro be zao izy anadio ny tranontsika fotsiny ary ala 7 andro ela zany no tsy maintsy ampandrony de nazara gaga mihitsy hoe fa tsy koko manahoana raha ny 7 andro no analana anazy hitanao satria manina le resaka tsy mifakahazo le resaka de marina be ngely teo hoe pataloha aloha ny taminy a de le kavina be aloha de raha vao tonga ianao de manao attaque direct zay mantsy le attaque perso tena tokony torina ny filazany tsara tena ambarany marina fa misy taona tsy attaque direct na personnel le ataonao manjary lasa tonga de tsy maintsy aninina izy amaly anao vatana za zao nanany any le ranabavy zay satria ny kavina to de nkeza be zay de ozy amantsy anazy hoe zay akeo mivarotra misy fromage eo aminay ao ohatra mitovy amindry mihitsy mipoziny de eo zay iny zany paster lavaskery zay ao any anarany de sady nisy an'le carton an'iny hitanao sady otrany manany any paster komas alako retra zangeo tsy niteny alao fa mba miteny fotsiny mba manany any fa niteny taminao fa herinandro torinany iny tsy nanaovantsony hitanao le mody ohatrany misangy misy taona mantsy teto tena mizana azo remarka mihitsy raha vao izy mampianatra de ampimendra izy tsy hoe lasa mpanao atsikana masina de tsy zay le izy fa misy taona zany tsapana ihany pasteur romain zao nitoroteny tamin'maly de namerina kely izy le iray minitra monja apina ray minitra manome 2 minitra tadidinareo nitoroteny nataony iny de le izy ohatrany hoe sangisangy na ohatrany hoe mampibe fa fotoana afana mapiditra moramora nylay toroteny ao anatin'le olona fa matetika tsika tonga de direct be loatra azanao na impatalohanao iny ianao nefa afaka tamin'izy nefa izy mbola mety inona atao fa somary lalaovy izy sangio izy de ampimeza izy aloha de atsipazo moramora hoany zay mahay an'zay zay le hoe fetsifetsy masina mahagaga mihitsy amin'ny fiainan'ny olombelona raha vao teny anao hoe rarana tsy azo anaovana an'ty ao de ohatra ny vomay manao an'le olona hoe ataovy eo io fa mba manana zaho zay mba hanandrany hoe rarana manary tely eto de hitako ihany raha mety isy anary eo na manahoana fa rahakaraka ny andraranao anazy no mampanao satria le ota ao anatin'le olona mihitsy no tsy mahafaka anazy ao anatiny iny le ota ao anaty mihitsy zany no manosika an'le olona anao ka nararanao ary izy de ohatra ny vomaika adama seva rehefa ndrarana hoe tsy azo hinanany ty de ohatra ny manosika azy anao hoe fa maninona ry ny tsy azo hinanany fa resao amin'ny mazava tsara le vaolana le zany tsy formule tsy hoe borona nasitrana anio de nanao fe minany anao borona ozy dada de lasa milahatra etsy amin'ny pavion daholo ivity borona daholo rehetrarehetra fa hoan'iny mety fa hoan'ny hafa mety tsy zay vaolana kely ho an'le nieny tety sy mahakasika an'le fanampiana ho an'le pasteur tena marina zany pasteur za resy lahatra tamin'ity taony ty hoe za tsy andeha lavitra ntsony aloha amin'ny tafika masina fa tamin'ny herintaona tany Fort Dauphin fa tena nandinika mihitsy pasteur hoe fa maninona moa raha manao tafika masina mihitsy indray any amin'ny fianakavinay tanao mitety isa makany aminay de ohatra hoe fianakaviany aona dada toa ina vaovao hoe ka le izy pasteur de zao hoe atram'izay nampiandry zay na fiviri-pianakaviana ary tsy novonjena tsony ka zany mihitsy marina zany tsy marina zany teny pasteur zany aloha hoe de anka tsy maraka nininona tsony tsika ao anatin'ilay de ny olona vavonjy fa niankonana any Jerosalema taraiky daholo satria hoe dao amonjy fiviri-pianakaviana mbola andeha anao tafika masa zay mbola andeha de isy dariananare zay adino hatramin'ny ankonana nefa ny any ankonana ny tena tokony hovonjena voalohany Jerosalema de avy eo mivoana am'izay le ankonana de zay tsika vao mitady inona vaolana mameditsina an'Andriamanitra ary indraindray hoe fa hoana mandeha manao ny asanao nefa ny ankonako Jesosy jereo satria adinonao izy satria ny anivelanao mahazo le rahalahy tahiny Jesosy vidanako gote rehefa avy eo fa ny zanaka ahoana indray tady vola indray zao
de kitakita lava ny ainana ao anatin'ny tokantrano. Zay te anontany kely an'reto rahalahy mahafinaritra kely reto tonga etonareo zao de inona zao ny zavatra mba tena mba neritra etonareo mba manatona kely mba raisy kely le micro ohatra mahafinaritra mahita tanora lina ao anatin'ny andro andavanandro amin'izany atao hoe fampianarana ny tanora sy ny ankonana izany. Aza miagna tsara lahy na maninona mijoro foana ihany aloha. Io misy micro vevetika lina satria mibedebe tsika manaraka an'ity fandaharany ity mba atsapatsika hoe inona le tena mahalina ny olona tonga eto amin'izao rasy fotoana zao. Asitehaka aloha anisy mirahalahy na zao fitsangany zao ary. Voalohany indrindra aloha faly miarabanareo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Faly miarabany ray aman-dreny ara-panahy koa. Za manokana zany tanora fa za somary lina amin'ny resaka fampianarana. Za zany tsy mifidy hoe fampianarana inona le eo fa ny saiko zany hoe te ampiangonana de fanabeazana ara-panahy de manosika ana mihitsy zany isaka misy fampianarana de mandeha foana de zay fampianarana io zany de azoko raisina de iainako. Fa tsy manana olana koa reno fa tena mba te tombo mihitsy. Miankina am'le teny pasteur te mihitsy hoe aza miandry olana fa hoe na tsisy olana ary tonga de mandeha. Siteko zany. Tsara to anendala anankiray. Tsara maro. Mitovy miaraba ny kristianina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy de miaraba ny ray aman-dreny de ny ahy zany ny antony atongavako eto zany ohatrany hoe te hiverina hianatra an'izay aloha zay aloha voalohany indrindra de le fahatongavana ty isaky ny azomoa zany ohatrany hoe be ohatrany hoe lasa bagazo entiko hiatsihana an'le fiainana. Le fiainana ohatrany hoe manomboka androany sy ny rapitso sy ny mitohy makamaka. Ianao zao fampiriny tamin'ity ny tonga tamin'ny zomafana vaozana. Zomafana vaozana. Zay fa tonga matetetika mihitsy ianao. Tam'le resaka momba zigary iny zao nanomboka tonga teto. De nisy azonao andraisina mihitsy tamin'iny. Ie, nisy azoko andraisina tamin'iny. De le fanambadiana le tamin'le fetandrena moa zany tsy tonga teto fa androandray zao vao tonga teto. Tsara fiomanana de tsy tapohan'ny loza. Zany hoe tsy miandry olana vao mianatra fa mianatra ka rehefa tonga tapoka ny olana de efa fantatra tsara ny amahana azy. Satra tompoko tsara be zany sitsika tehaka ho azy. Zay le point voalohany manao tafika masina ao anatin'ny ankonana aloha. Samy manao programme amin'izay daholo aloha amin'ity taona ity. Faharoa manarakaraka an'izany le mba te anontany hevitra. Le tafika masina isaky ny ankonana ohatra tsy hoe tonga avy any. Anaovana ny akanjona mpiandry. Za moa zany le efa mpiandry atao amin'ny fianakaviana sady mpitandra atao amin'ny fianakaviana tsy zay le izy. Fa misy sakafo piraisana hiary vavaka isika na de vavaka ray ihany aza mivitanao de miara mikorana miara amin'ny ankonana zay tompoko le fitoriana fa tsy lavisery vao manomboka fito mandra-patonga ny amin'ny 5 tsy vakitsika ny filazantsara kanjaona ny tolokira Solomona farahantsika hatrany amin'ny apokalipsia de tahin'Andriamanitra daholo nareo rehetrarehetra fa tsy mitoirany diareo teto ny voanareo eto azonareo sa fa le izy tena hoe vavaka andray mbava fa misy olona ray fianakaviana ray voadonana iny de fifaliana lehibe izy any an-danitrany andao mba hitory isam-pianakaviana andao mba hanambara amin'ny fahasoavan'Andriamanitra andao tsika ndray hitady lamba maloto ny hafa nefa ny eo amintsika be de be tsy voadio hoe melohany tiavana olona anankiray tiavana vady aman-janaka any melohany anomezanao mofo le olona anankiray fa nao izy efa mba voky ve le vady aman-janaka ao ataovy tahaka ny anak'Andriamasinao ny ankonanao. Misy vidéo kely faraparany mora avy eo zany hoe tafika masina za zao manokana za tsy miteny hoe tsy maintsy hoenaranareo zany fa raha ao anaty fivorim-pianakaviana misy ny toerana tena tsy azo ialana ohatra za tsy ho any amin'ny bara mihitsy za koa tsy hitanareo ny amin'ny boîte de nuit satria tsy kianjako any fa raha ao anatin'ny fivorim-pianakaviana dika zany tsy hafa miala eo azy zany satria fianakaviako reo mety misotrosotry le fianakaviana eo de tsy hoe rehefa misotrosotry de reto tena de volo mihitsiny de tonga de manenjika azy de be ve izy tonga de lasa be desiny izy eo anatin'izay tsia fa za zao tendreo izy de mihinana eo misy tsaka eo de ahoana nga tsinana nga tam'izany mbola tsy pasteur tsina nga raha le tsaka aloha de taperiko hatramin'ny farany mihitsy ho ahy tonga de tapika eo hatramin'ny farany fa miaraka eo fa ao anatin'le tsy fihinanako satria fianakaviana tsy azoko tsoahany
zay le hoe miaraka am'izao tontolo zao za fa tsy manao ny fanaon'izao tontolo zao. azonao de miresaka ary inona hoa farao vo izy kosa aloha ny mantany voalohany efa inana tonga mahatonga ny société ny vavaka ayanay ianao anio amparivony andro eto sasa atao zany paster hoe le fianakaviana zany zao eo misotro toka any a de anao zany ao miaraka amin'ny ao a de misy ovivy ao zany a de tonga anao zany de anao tsinitsinina ndre olona misotro reo satria zany mantsy ny problème ny olona efa niova fo satria tsika mantsy oetika hafanana be de tsy manangana fa mandrava nefa tsika tokony anangana andreo ankonandreo a anahadian'andriamanitra tsy fandrarana azy fiainanana aniny ny zava-dehibe fa ny fijoroanao hoe efa tsy am'izany tsony ianao de avy izy miteny hoe anaraka anao a karaha lina izy de manazavy anao raha tsy lina izy a dia tsy maintsy mahita irika ianao mba hitondranao ambavaka azy na aneritreritra ary tsy voatery ambara izany zany mihitsy efa vaolana nge zao za mienamianada zany e tsy revinareo tsara ny afetseny jesosy a rehefa mipetrapetraka teo amin'ny rano fatsakana izy nanantona avy ampivariteny jesosy ve vo nahita de ory mpivariteny avaiza moa anao am'ty atoatoandro ty miorana osotroko zany ve nytenen'ny jesosy ao anatiny ao hitanao le système tondran'ny tompo azy le fetsifetsy masina mangateta zany azonao io ny rano fampiresaka jereo tsara iny baiboly iny a de mifampiresaka de ny afarany hoe nefa zao anao a raha le rano avao ty tsy mangetahita tsony anao raha mahazona lina am'izay le vehivavy boameo azany e za mba hosotroko fa nga ianao manambady aloha e de io hitanao le tsy manambady aka ianao rehefa nanambady ineny asa impiriko de taitra am'izay le vehivavy a fa izy ary ty miresaka amiko ty azonareo ve le fomba nyresahany napatezitra amin'ny fariseo mihitsy ny teny hoe le ty miara-mipetraka amin'ny mpivaritena sy mpijangajanga de nyteny jesosy hoe fa iza moa mila mpanao fanafody tsy mifinaritra any eo zy mila mpanao fanafody fa ny marary fa ty pastera madisony kristianina zao ny tenin'andriamanitra iza tsy ampialanareo am'izao tontolo zao fa iza kosa mandidy anareo tsy aminao ny fanaony zao tontolo zao fa misy olona tsy metimety sena ao anaty bara fa za zao tompoko mitsofoka ao anatin'le bara hoe tianao biscuit de ozy izy le mpivaritra hoe pastera mba hoeto-bavaka zay de ozy manza za tsy tora-bavaka anao fa sahirany eo anao hoeto-bavaka ao izy izy ny ampitsony izy nisy nanafika tonga de nitoroan'le ilay jiola ny vera ny tarehany raha to de vaky teto de efa saika nitifirin'le jiola to de za tsy toratora-bavaka mihitsy aza hoetonazana mitoram-bavaka fa zao tapao ny hevitra de konydre olo reo de konydre olo reo varitra bara fa izy tsy mivavaka ato amitsika fa ozy hoe tapao ny hevitra rehefa hiala de hiala ary rehefa tsy ala de mipetraha aloha fa aza makafanan'andriamanitra ka hoe hivaritra bara de hoeto-bavaka azonareo ve le izy de isaky mahita anay izy zay moa mifanasa foana rehefa misy raharaha de ozy mantsinazy hoe narenge maka tiany jesosy e fa za tsy tezitra amin'ny mihitsy satria andriamanitra manana ny fotoanany azysika le izy tsika tsy mitady fahavalo fa ny tenin'andriamanitra hoe mihavana amin'ny fahavalonao tsisy ny fahavaloko fa le devoly zay mandrisika azy hivaritra hitoko io no fahavalo ny tsy nampandaitra tsy miambotsika reza fa vonahitra ho an'i jesosy ny tsy nampandaitra ny voakanina tamiko tany amin'le toerana nisy fiangonana tantaloha de ny fidinako atsehatra mihitsy tao am'le nylazaina fa mpamosavy tsy natahotra azy tena tonga tao a de mahony eny ina vaovao ty pastera mangazo tonga de loarako hoaniko hatramin'ny fara mihitsy ze mangazo rosiny eo fa raha vao ianao manao hoe iny zao le misy an'le ontry be zao iny aros iny zao le anankiray de vao miafafy ianao ka mihinana de vao nitahotra mantsy ny fahavalony finoany tsy mampirisika anareo anao an'izany aloha fa le hity lazana aminareo hoe satro zavy aseny rana hitory amonjy ny mpanota de ahoana raha itsoako ary le mpanota mandondona ho ny mpanao tafika masina de hoe pastera mba tenenao anay aloha hoe aizaho azy eto amin'ity tanany ity ny dadarabe sy mimpamosavy aloha tenenao anay de za zany etrehtra hoe mba hahafandry zareo manao tafika masina kay ny raha eny zareo tao anatin'ny karta le inona moa le tokony andianana zany tsy andianany reto fa dadarabe sy pimasy io zay inona zany no andiananareo ty ho avy aty amin'ny marina zany hoe lefa ao anatin'ny koveta ihany zany jonona hoe de nareo ma fa mahery amin'ny tompo de maherezatra any ao amin'ny tompo ary nefa ny andianana manao tafika masina ne tady mipalota mba maninona ovonjeny de tsika zany dra ne lasa tady diso paikady ka raha nyresaka tsika teo makasika hoe fembara ono iza aminareo reny sa raha hitarika anareo ary zay mba tsy tenenako hoe za hoe andao tsika anao toroteny akalamanjana atsaka hoe ny tanana zay samy anao toroteny akalamanjana aminareo ataovy ambony be mihitsy ny tanany sa ve sa tsy sa e zao ary
omeo anary ny anaranareo samy toroteny akalamanjany reo fa ondravangitsika andray mandehany sy reo nge zao teneniko zao hoe zay ngeny mbo mangarova fa tena velariny eo le bafla sarzabiny de alefa tonga de nitoriavana malala tena tianao manaona daholona reto atsena aloha de misy mamaly misy ny tsy mamaly aloha salama venareo tatseny zay ngely le fomba fifandraisany fa tsy zao mipiaraka de hoe riavana malala nareo moa ty varina amin'ny varidamba veriny amin'ny elo daholo nareo mianakavy reto nareo tonga de toran'ny olona mivato eo ianao fa tsy maintsy mba maninona aloha maka amin'ny fony tongeto aloha zay mba hampahery mba hampahery nareo tatsena aloha zay mafinaritra ho miaraka amin'ny tompo reo de miresaka eo anao de manomboka lina ny olona sady mitsikitsika izay mampinekoro paster reto fa mandefa tsikelikely amizay zao mila mitady an'andriamanitra fa zao fiainana zao nge tsy vitatsika rery sa hoanareo olona de ny olona nandray mety tsy mamaly fa tsy problème zany mila mijoro ny kristianina amaramarana kely isika ny amin'ny fotoana momba ny fitazanany tanora zay mino fa somary mifangaroaro kely zavatra andraisitsika androany fa mino fa voaray anareo zany ametsika fitenenana kely aloha ineny mialohany andraisantsika n'le tantara anankiray sady mamarana ny fotoana satria faiza mandama no entina miady eny tompoko ny ana ny atongavako eto de ny amin'ny ankonana ihany koa ny zanako ny efa lehibe daholo rehefa manambady fa mbola eo moa ny tanora de le mitondra tatitra mitondra ny fampianarana avy ety ary de mahita vokatra zay ny zavatra mafinaritra mihitsy ary tsy manaika misy miatra tonga ty zao de miady hevitra amin'izy fa rehefa avy eo donainako foana hoe zao le izy de manaika ary resy lahatra zay ny mafinaritra ary tamana mihitsy le mianatra sy mandeha ana satria tsy afaka reo tsinona ka tsy afaka de zany mampita ny fampianarana de faharoa manarakaraka zany ny tanànanay moa tahaka ny rahavehivavy ato regarega be mihitsy ary ambany tanàna ary de roapolo taona lasa tsisy atoriana tokoa rehefa le mandeha mikodomba raha mitakodombo ta ry kialapeta sy ny karazany za tsy manao hoe ratsy kialapeta fa tsisy atoriana parain'ny andro faniova velo faniova taty oriana miova le izy fa ny zanako moa efa ao amin'ny fiderana daholo de rehefa weekend zay de manao fiderana ary tena mandiha mihitsy ary atatatanay mihitsy manerana ny tanàna ny initra izy teo mibafila sy ny karazany tsisy nanao tsony ny hiraka daladala fa ny zavatra tsapa de lasa radio fifoazana anao lefa ny sasany de mitaitra ny sasany koa maheno an'le hira reny rehetrarehetra le hira evangelika mafinaritra reny de mangila tsofina daholo de raha vao miala any le zanako moa mitondra ny sonorisation rehefa mandeha de fa may amizay ry zalahy mitondra livy andeha hivavaka ohatran'izay de calme ny tanàna zao tsy misy hira kodomba raha mitatsony fa presque évangélika no lefan'le olona mitatatata rehefa manao lanonana izy faharoa manarakaraka zany vo ray volana misy bara moa manodidina anay fa zay bara zay iny lavidava fa nisokatra le bara vaovao tena mifanila trano aminay taitra ny lohanay hoe ahoany ty satria tonga de juste ty mivavadinay ty le trano tranonay tena mifanila taitra ny lohanay ny ana moa de zay tonga de tsy hoe tonga de gidraka fa tonga de action nanao fitaombavakitsakariva manamasina rano donaina kodorako amizay amin'ny rahan'i Jesosy ary ny rindriny manandrify anay tomboako any mihitsy mivavadinay mivoaka eo akaikeo le izy rehefa amin'ny alina kosa fa sola zay ny olona hoe mpamosavy rehefa amin'ny alina tsisy anatsony de mivoaka de somary firiko kely hatrany amin'ny lalana sy le misy an'le izy inona ny zavatra anseho ary tsy za ihany fa zay moa efa samy mpiandry na ny vinantoko na ny zanako tonga de alefaso zay moa tsy hoe anava hoe tsy manao hoe rokalika fa ohatrohatran'izay roana ranga io arodana ny mandany satana fa ahoana no satria mitabataba de lasa tany ambomanga kely vao tamin'iny herinandro iny tofiriko a distance any dro za hoe toizy le zavatra donainy foana amin'ny rahan'i Jesosy ny zavatra anseho no ny tonga ako de zao mitsatona hiala ho ny anofatrano satria nisy ady be mihitsy ny ady ho ny taory zareo
teny an-dalana zany tena namory vahoaka mihitsiny a dia niady tao a dia tsy nisy tsony le fivarito atao ka fa efa mitsenikenina hiala lova izy zany a dia hitsaoka androzy alleloia tena tiako kosa etetika pastera mba tena tiako kosa iny eny donainy mihitsy ny eny na maninona asy tehaka ho an'i jesosy zava zany le rezany pastera tato hoe mila fifoazana tena say mijoro say a zay ny eny amin'ny makasitraka avitigny kely ara ty zavatra anankiray ty satria tamin'ny heriny isika dia niresaka isika momba ny tanora nisy didifolo ho an'ny reny fa ity anankiray ty indray a dia didifolo indray izy ty indray zany a momba ny ankizy izy ty atsakany an-tanana izay manana mbola zazalatsaka ny 8 taona 7 taona 10 taona safady tompoka misaotra tompoka dia ho atsika koa mety efa ananjavy kely dia mbola kely zany ny zaza dia ampianaro izy a mba hanana toetra medrika zay tokony hananana zay aloha voalohany a dia ny faharoa noho ny fahazazany a dia tsara ny manome ohatra feno fahendrena ary feno fahasahiana avy amintsika ray aman-dreny a ho an'ny zanakitsika dia fidio ny miangatra amin'ny fitondrana ny zanaka tandre miangaty zanaka fa tena tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy hoe ty tikotiko kokoa na rehefa mividy zavatra dia nyray foana ny mahazo vavao na ohatran'izany a fa tena fahadio mihitsy ampafantaro azy a ny lalana tokony ataony fa aza ampitahorina izy hoe raha voakity any lehilahy fotsy anao dia bevoka sy zany laingy zany azonareo zany aza ampitahorina izy fa ampafantaro azy a ny zavatra zay tokony a ho fantany assure règlement ny fiainanao ao tokantrano ao asio fitsipika zany assure règlement ao tokantrano ao rehefa amizao ao atokantrano dia efa maro daholo ny Facebook rehetrarehetra efa tsy mandeha ntsony ny télé a isaky ny amin'izao tsika no mivavaka isaky ny amin'izao tsika mifo maraina zao avy ny anjara rarahany tsiraray avy a fa zay rehetra fahazarana tsara ao anatin'ny tokantrano ihany a no entiny a makany amin'ny tokantrano a rehefa lehibe izy fa dio ny mikasitanana na mivazavazany zanakao a tsy hisy vidiny ao anatrehany tsony ianao amin'ny farany noho izany fa dio ny mikasitanana amin'ny toe-pomafana sy mivazavaza amin'ny zanakao ary lasa mitazana baratra ianao fadimy a fa dio ny mikasitanana sy mivazavaza amin'ny zanakao a fa manjaty sisy vidiny ao anatrehany tsony ianao fa lasa mitazana baratra ianao amin'izany a ka asika lavitra noho ianao izy a amin'ny androm-piainany rehetra tsy mpikapoka fa mpandevitra tsy mpilahady manapaka tsara ny ankonany mampanaiky zany amin'ny fahamontinana tsara zany ny toetra tokony ananantsika ray aman-dreny manoloana ny zanakitsika alohany tsy alalany zanakao ny klemanao a raha zavatra azonao ambara dia aoka mba ianao a no ilazan'izany mialoha aminy a mba tsy hitondra fanafotonana azy a ary keo mba ho ambaranao aminy a fa nananenanao avokoa ny ratsy a sy fitondratena rehetra ratsy a zay efa vitanao fa enina zay araka reo ve zany sady miaino ihany tsika ka satria miaino ny tsara indrindra fa fito aza manao ny tenanao ho zavatra fa mba ianao ihany ny hevitry ny ankizy rehefa tanora marobe mantsy ny zavatra tsy takatry ny saintsika ray aman-dreny dia noho izany mila miaino ny zanakitsika isika fa valo aza mihevitra ny zanakao tapahaizana ka hoe tsy mila to hevitry ny ray aman-dreny intsony fa hafa mihitsy a ny fahendrenanana ny ray aman-dreny zay efa niaina talohanao noho izany a mila miaino ny ray aman-dreny a ny ankizy fa sivy matoa tsy fantatra izay ataony any ivelany any dia satria tsy misy namana akaiky azy ao an-trano ka raha ianao zany miteny aizany zanakao tsy haiko izay nalehany dia fa tsisy namana akaiky azy eo zany fa tokony mifampihera foana ny ray aman-dreny sy ny zanaka ary mifampahafantatra tsara mihitsy a ny zavatra rehetra zay tokony hitrango ao anatin'ny fiainany fahafolo sarobidy toy ny anakandriamaso a ny fiainany ankonanao ny fitaizanany ankizy dia sarobidy a toy ny anakandriamaso dia noho izany a tena kolokoloy a ny ankonanao fa tahaka ny atody io raha voatsitra eny an-tanana izy dia vaky ihany a raha mpitserina mafy koa izy a dia vaky ihany
dia mahaiza ny famelatrany ny zanaka sy ny ray aman-dreny ary nareo ray aman-dreny aza manao izay mampatezitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananarana amin'ny tompo izy. Ao na fananarana amin'ny tompo manitsy ianao dia mitondra mbavaka ianao dia azadino ny mametraka fitsipika ao anatin'ny tokantrano, manokana fotoana ho amin'ny fampianarana. Tena hoe ampianaro ny zanakao, ampianaro no andro sakafo, ampianaro na salamba, ampianaro na fitondran-tena mendrika, ampianaro hivavaka. Dia izao ilaina ny manazatra, tsy vita indre mandeha tahaka antsika mpiomana ho mpiandry mianatra mandritra ny 2 taona vao lasa mpiandry. Tahaka antsika ray aman-dreny reny nisy tsy nainana salamba fa raha nasalamba nandritra ny 10 taona vao nainana salamba tao anatin'ny tokantrano. Noho izany mila manazatra, mizatra mivavaka, mizatra tena hoe manana tahotra an'Andriamanitra, tena amin'ny fiainana manontolo dia tena hoe izay zavatra nianarana dia mila fahazarana tanteraka izy ary mila manao tombanezaka. Niova ve nianatra ve nampiatra izany tamin'ny ankonako ve nisy vidiny tamin'ny ankonako ve zao fotoana laniko androany zao ka nianarako teto androany sa variana lalao telefônina tao na variana amin'ny fosa olona na variana mipetraka fotsiny teo fa tsy fantatro hoe inona ny nampianarina teo androany fa nisy vidiny lehibe ho anao ve nanokananao fotoana ao androany ianovozanao ho an'ny ankonanao izay hoentinao mody any atokantranonao. Fa ny tokantrano kristianina dia hitarafana ny lanja sy ny mahazava-dehibe ny fiainana kristianina dia ny finoany an'Andriamanitra. Zay mino aho voaray daholo zay, mety misy tsy nandiky izy. Dia ao anatin'ny fiainana tokantrano afaka mamerina nareo mihaino Facebook rehefa tonga ny tokantrano any. Ao anatin'ny tokantrano misy fifalianao, misy fahorianao, misy fandeferanao, misy fahatezerana, misy fialohana kely naray miseho, misy frerehana kely ao, misy lolopo ao, misy fitiavanao, misy fifanajana fa nataon'Andriamanitra fangaro daholo zany rehetrarehetra zany mba hanehoany ny voninahiny hoe mpanomboka tokoa ve no mitoetra ao anatin'ity tokantrano ity. Tsy voatery ho fitiavana foana ny ao sasany, tsy voatery ho fifaliana foana ny ao, fa tena ho aseho mihitsy fa ianao nge dia any Kristy ka na ory ianao dia faly ao amin'Andriamanitra foana, na tsy manana ianao dia manam-piadanana foana, na dia faly ianao tena hoe faly tena faly ianao dia ao amin'ny Kristy ny falianao ary araka ny fampianarana hoe raha milalao misy fotoana mantsy misy fianakaviana rehefa mivory ray aman-dreny dia hoe ahoana marina moa zany le manao kilalao, manao rami, manao an'izao, manao an'izao, ahoana le lalao rehefa milalao dia lalao tokony ho vokatry ny fiadanana avy amin'Andriamanitra. Zay zany kilalao atao mahazo milalao fa misy hatramin'izay nampiandry azy tsy lalao niaraka tamin'izany antsony. Fa hotana ve manao baolina paster? Tsy fa hotana ve mandeha milomano anao miaraka amin'ny zanakao ianao dia mandeha manao piscine? Tsy fa hotana ve mitondra ny zanakao mandeha mitsangatsanga manao shopping? Tsy fa hotana ve mandeha mba mihinana lasopy kely any amin'ny gastro? Tsy na maninona tsy fahotana rehefa tsy manota misy fotoana isika kristianina efa tsy manana fotoana natokana ntsony ho an'ny ankohonantsika dia lasa hoe raha milalao ary tsika ka manao domy kely ao an-trano dia hoe tsy azo lalaovana ny domy fa maninona le misy sady azavaina pasteur le misy vola ngeno atao hoe le izy misy vola ngeno maloka azy za zao milalao domy miaraka amin'ny zanako fa za tsy dia mahay mampiady masina fa ny anay lalaovana domy atsangatsangana kely ambony seza eo le domy ambony table ohatra zao dia azerany anankiray voalohany dia tiritiritiri kely izy anakavy mianjeranjera daholo le domy dia zay ny kilalao anay dia zay koa manao lido miaraka amin'ny ankizy kely amin'ny telefôna angana resy ny zanako resy dia lasa mampitombo an'le inona moa dia fifankatiava-kelinay le izy resiko papa ny mahay ty zanako ty fa resy amin'ny papa resiko papa je resy ny aho any an-tsaina zay nge dia maninona ny zaza amin'izay faly dia raha voatena ke tsy namany papa na zay fotsiny ary dia mampatahotra azy tsy namany papa tsony raha vao madidity eo tsy namany papa tsony raha vao dia zay matahotra izy sorava lay finamananay satria zay mpinamana be mihitsy mantsy ao an-trano za sady rainy no namany dia mety eza ho namana dia mety eza ho ray fa tsy rainy mikapoka foana fa mba misy taona koa mba tena namana zay ary raha tsapanao ary raha tena fantatrao zany hoe asarobidiny ankorana zany dia ny fitambaran'ny ankorana ny fokotany ary ny fitambaran'ny fokotany no lasa firenena. Noho izany ny ankorana mikorotana dia lasa tsy filaminanao amin'ny fokotany dia miatraikany amin'ny
firenena ary ny ankonana no fiangonana kely ao an-trano ao dia ny ankonana tsirairay dia sitrak'Andriamanitra ho tiany sy hanompo azy ka raha misy zotom-po na hafanana hivavaka dia atomboy ao atokantrano ao aiza ny atomboka ao atokantrano ao atokantrano ao dia zao tsy azo atao kilalao ny fiainana ministera fa nitanjona dia tena mba tanteraka ny soratra masina hoe sambatra amin'ny firenena zay manana ny Jehova firenena égale tokantrano azontsika izay dia sambatritsika rehefa manana an' Jesosy dia mba hiadam-pinaritra ty firenena ity satria rehefa manana olom-banona isika dia manam-pahendrena miainga izy amiko sy aminao amarana azy sika mpiorana tsary anankiray ny lamody rahalahako alefa ohatra zao ny lamody ezany satana ao amena ny zanakitsika orinao fokely mantsy zay ray minitra angamba raha ela indrindra dia hitanareo hoe zavatoza beka ty miandry an'tsera zay fa ny akoatr'izay lavalava kely daholo mantsy dia zay anankiray zay le ray moa teny frantsay dia tsy dia misy feony say fa nisy feo vela izy tao iny fa le lamody aloha fa le lamody tsisy feony dia iny angamba ny maranantsika azy fa ameriny androany amin'ny dimy koa mbola miveriny etsika dia amin'izay mandrapahakenkely rehefa mandeha tsy izy dia fa zay izy mandeha mandrapahakenkemy anazy fa anapakely io zao ny lamody miainga any zao lamody io fampisehoana lamody zao tanareo io zao ny lamody zao ny lamody miainga any zao tsy hita hoe inona le zavatra aseho fa lamody zao fa misy taona ao anatin'io ilay izy manao lamody io tena miseho réincarné tena dia voly satana mihitsy miditra ao anatin'le olona dia maneo hoe ohatra zao ianao zao mane tsisy dikan'io fa raha vao tsy mijorotsika dia ndray andro an'io hoain'ny zanakitsika ny zavatra ohatran'izao dia tsisy nanam-poandreny alaza be ngereny hoe miborotsaka pataloha hoe sy rehetrarehetra eny ao misy oronan-tsara fa le izy moa tsy misy feo fa alao amin'le fotoana mampisy feo azy amin'ny herin'ny androany dia sady miresaka aina fa ino amarana azy misy an'le oronan-tsara n'ilay vehivavy monsieur drogué dia rehefa midrogué foana izy dia teraka le zanany dia mitomany be foana dia rehefa mitomany dia natao ny analizy dia mila amena inona moa mena drogue le zazakely voateraka dia amena drogue le zaza ampitrotrohana drogue ohatr'izao mihitsy dia alana tsikelikely amin'le drogue misy an'izany ao anatiny ao dia misy an'le film nresahako anareo koa tao anatiny lay resaka asan-devoly mijery tele dia miditra ao anatin'ny mason'le zaza le zavatra jerena dia mijanona ty aparatoka dia iny amin'izay no mibaiko anazy hoe ndao manao superman le niresahana taminareo nisy teto Madagasikara tany amin'ny deuxième étage saute le zazakely nanao superman tonga dia ninjera tety amin'ny tany dia azo alefa ho anareo zany farasitrakareo faraparana antsika ty resaka ty amin'ny herin'ny androany mamidimy indray rehefa avy eo fa midimy fa amiroa dada iresaka makasika ny nofy amin'ny herin'ny androany nofy zany amrokatra amin'ny efatra sasany eo dia manomboka midimika hatramin'ny fito eto mivokatry ny CFF dia ijerevantsika le tapany faharoa tena resaka vidéo dia mandray atsoratra mihitsy ny amin'izay nareo reto le izy amin'izay mety asaintsika eo daholo le entité rehetrarehetra hoe aiza ny tokony hitezana ny zanakitsika zany hoe tonga dia asa zany amin'ny fotoanandro mety asaintsika eo rehiraka mbola hoe maninona ny tokony tapahana oziny dia amin'izay izy manazava aminareo hoe teny mbola zaza roa taona telo taona efa taona io dia tapaha-ozina aingana mba tsy rehefa lehibe io zay vao maditra io anao be voky io dia entondray mety neny asina manazava esao aingana dia mbola ny kibo fa any io dia azo volavolaina resahana io zazy io dia lasa ty hivavaka kely zanakay voalohany vao tao akibo dia manao hira fiderana foana zay mivady tao amin'ny tanora midera dia lasa ty mihira be le zanako any arakaraka ny tezanao azy ao anatin'ny kibo sahady no mahalehibe anazy dia amin'ny herin'ny androany zany no resantsika mihitsy manomboka voy ianao mitsaika mbola tsy manambady ianao dia ahoana ny atao rehefa mivady ve atolotra s'Andriamanitra mamea azy dia ahoana ny tsy tokony atao anatin'ny fanamadina dia inona rehefa ao anatin'ny bevoka dia ahoana ny tezana azy dia mbola kely dia amin'izay fotoanandro zay mety misy fizarana film mihitsy tsy zaraina fa mitondra flasy ianareo tonga dia mitondra flasy ty tonga dia asa fa tsy resa be tsony ho an'le toroteny akalamanjana rehetrarehetra tonga dia mitondra asa ohatran'le teo hoe inona ny hira ho alefanay pastera ny tanàna tondra flasy dia ameko hira tsy lany mihitsy nareo ao hoe dia samy manao niniriny daholo amin'ny tenareo hoe le mihetsiketsika nena pastera ny tiako tonga dia andarako hira zato amby arivo nareo mihetsiketsika fotsiny évangélika dia nandray le milamina be reny pastera dia andatsa anomanana hira milamina dia mitondra flasy dia iny no entinareo mitoroteny any an-tanàna any mba efa misy vokatra zany au moins
any aminareo hoe zay nge pastera te-mira fa zay tsy manana iry de amena iry anareo zay ho an'zay afaka manao photocopie de mba afaka iangaviana anao photocopie de misy zavatra azy photocopiena ihany koa tonga de asa fa tsy kabary mety sa tsy mety aminareo sotra tompoko samy mitondra flasy ary de am'izay mety ilarana kely nety fa zay tonga voalohany ihany mahazo tiano fanontaniana apetrakinareo foana amin'ny zavatra ohatra hoe lamoditra nyndrenina zavatra mitranga ataony zanakareo zao ny fanontaniana mipetraka hoe inona no tombotsoan'Andriamanitra amin'io zay ka ny zavatra rehetra zany rehefa tsy misy tombotsoan'Andriamanitra dia ajanony de hoan'ny sodomita sy ny manana fitondratena tsy mendrika dia zao ny tenenintsika manomboka androany hoe ny fafinaretana ray minitra azanarena ny fiainana mandrakizay averiny indray mandeha hoe ny fafinaretana ray minitra azanarena ny fiainana mandrakizay de raha ohatra zany ianao zao mahita olona anao ka hoe manao pataloha na manao fitafy tsy mendrika le olona arak'ilay ndresana teo de tsotra be ny ampianarina azy raha misy tombotsoan'Andriamanitra de toezo any fa ohatra ka tsy misy tombotsoan'Andriamanitra de dinio zay de ohatr'izay koa na miasa koa ianao de zay misy tombotsoan'Andriamanitra ve ny asa fivelomanao ny ankoranao ve misy tombotsoan'Andriamanitra miteran'Andriamanitra ve nareo de manao asan'Andriamanitra ve nareo ny asa fivelomanao ve misy tombotsoan'Andriamanitra ny antom-pivelomanao ve misy tombotsoan'Andriamanitra fa rehefa misy tombotsoan'Andriamanitra ny fiainanao velona trapamonjely ianao tondraky ny fitahina ianao miada-pinaritra ianao satria ao aminao Jesosy zay ny fiainantsika de ametraka ny veloma mandram-piona de amarana ny fotoantsika nafinaritra velo ny androany tsisy fanontaniana olo akoatry ny nafinaritra atsangany any tanana raha tena matsapina reo tena maray zavatra mihitsy zay am'zany fampianara zany pasteur aza me tsara vela tsy misy tena hoe atsangany hoe za pasteur tena naray zavatra tao anatin'zany mba ahafahana manohy atsangany tanana zay naray zavatra hoe zany ary ono de ampitindray izany efa mba nanomboka nisy marina fa voaingana nisy fanavozana sy fampirenana ny fiainan'izy taminareo nefa natsiary hoe hatramin'ny anatrehako teto mba tena tsaroko ihany hoe fa manomboka misy fivana zao ny fiainako atsangany ny tanana zany olo zany reny nareo asitehaka ho andrenenireny aloha sotra tompo amarana azy sika paster sotra tompo tsy manao zavatra tsisy ohatra nafinaritra be paster le tenen'le ramatoa hoe zaha paster faran'izay tena ola kizitina fa rehefa tena nianatra ao izy de afaka le izy de inao izy hoenao a le testa ao izy de zao be sira be ny laoka atao an-tranonay zavy nampiara-nianatra soatra masina taty mihitsy ary hitabataba am'le ankona koa io satria zaza de fa nona ny mbola be sira be le loka fa ny zavatra nataoko de hoe tsy mampiova ny sira ho kely no fitabatabako eto fa lao angina de amana rano mafana ho tapohako ty de afa le fakizitianana fa kely izy tena rehefa tena raisina iainana kely izy na zavatra tsy misy dika nera de hidirany devoly anampitehany anakorontanana tokantrano fa rehefa tena miampana kely tsika de tena hoe fiainy filaminana iada-pinaritra mihitsy ho ankonana io ka na ny ankonantsika raha de miteny hoe somariva ny andro lasa renareo mianatra aloha satria mahita filaminana be izy mandriny herinandro da iny Jesosy tsangantsika marana ny fotoana sotra Jesosy ny fokoripamonjy mangetaetanao maniry lalandava ika manaminao hoe tsy hoafaka ao ampoko ny fanirinanao one noreny foko olapana ole fampianarana hoe raha manana famantaranandro lafo vidy ianao de mitovy ihany ny lera zay omendry hoy ny fampianarana hoe tonga tetỳ tany ianao olona nanafy ianao de napandronao fa rehefa hialy etokoa ianao de olona ny anafy lambanao de apandronao hoy le fampianarana hoe raha nitaingina fiara ianao na manahoana fiara nitaingenanao tsy nampiena ny kilometrage ny lalana niala teto Antananarivo nakany Tamatavy ny atsara ny fiara hoentinao noho izany aza vahina amin'ny fiainana mandalo
fampanjino ny fiainana mandrakizay. Amen. Sora Jesosy vavakitsika sambatra raha samysambatra iry zay Jesosy a mbola anarinao ahitsinao ary ampianarinao ny lalana tokony hombanay misotranao ny am'izao zoma fanavozana sy fampirenana zao misy olona zao an Jesosy a na niry mafy mihitsy mba te ho tonga teto mba te andre izy ny feonao mba te andre ny fampianarana nefa tsy afaka satria marary mety any amin'ny hôpitaly a na mety voazo ny asa mandrarahany misy olona koa zao any ny teny hoe nanenina tsy mba narenja amin'ny meloa mihitsy fa raha tsy zay mba nisy nantsiko ny diako a de tsy ho tratra n'izao zasolafako zao ankehitriny maro ny zavatra mety ho anenenanay amin'ny fiainana raha tsy hainay ny manararoatra ny fotoan'andro androany tahaka izay fananambina anao ny mpanomponao tsiraray avy faranitra ianao a tao amin'ny tokantrano ny mpanompo anankiray de tamin'iny fotoan'iny mihitsy no nitenenanao hoe anio no tonga amin'ity tokantrano tya ny fiadanako ianao kanizaniza tonga teto androany nandray tamin'ny folo izy Jesosy a resy lahatra ny amin'ny teninao anio a tonga ao anatin'ny folo eo zany fiadanana avy aminao zany ary anapaka ao amin'ny tokantrano mandrakizay eny ity ampanjakanao ka ho fantany teninao Jesosy hoe tiako zay tia ary zay fatrapitady a dia hita izy ho ianao misaotra Jesosy a misaotra ny amin'izany rehetrarehetra zany vita indray ny fampianarana ohatrany tsy ampy ane Jesosy ilay adiny roa kely fa misaotra anao aloha nisy an'izay fotoana zay na hafany ananovo an'izay fampianarana rehetra zay engane toetra ty anatinay ny teny rehetra zay nafafy ary araka ny teninao Jesosy hoe nandefa ny teny koa mba hasitrana azy misaotra Jesosy raha nisy narary a mba hita fanasitrahana izy tao anatin'ny fandrenesana ny teninao zay rehetra manana olana Jesosy a nandre ny teninao teto a de ahita vahaolana izy a ka ho fantany fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ary manoatra noho ny sabatra roa lela ary zany ho ianao ka de misaotra indrindrany amin'izany rehetrarehetra izany tsy mety ny saina sy ny foamam-pananay raha tsy hisaotranao intelo manoloana ny fahalempiazanao kandretsy zay tompiaran'andravavaka hisaotranao manao hoe misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy de mametraka ny fiainany tsiraray avy eo apela tananao Jesosy a ianao ny malala ny adiny retolonao tsiraray avy any amin'ny tokantrano any ao ny mangetaeta mba iovany io vadiny eo tokantrano io Jesosy a fantatra io vadiny ary tianao fa ianao tsy avy any sy ny marina fa mpanota mba hibebaka Jesosy io raha mba sitraka ao mihitsy a hiasa ao anatin'ny tokantrano ianao fa raha ny zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa ianareo hiasa ao amin'izany vadiny zany ianao hiasa ao amin'izany zanany zany ianao Jesosy a kanizaniza manana ankolana mety heverina Jesosy fanany de ianao hiasa ao amin'izany tokantrano zany ka zao fandehanany teto androany zao de anamarina anao ny teninao Jesosy hoe anaka hitako ny fiazaka zanao teto amin'izao toerany zao a fa tempoloko ny eto zay efa nitenenako taminao hoe raha eto amin'ity toerany ty ianareo raha resy anady na misy zavatra hoentinareo de ho avy a amaly vavaka anao de amaly vavaka anao tokoa tsy lalo dalovany ianao Jesosy a manatsofina mandre anao ary hita amin'ny masonao ny olonao tsiraray avy a zay tena mitady ianao marina tsy manao tsinitsinina nyreny ianao fa marina ny teninao hoe ny any fotorotoro sy mangorakoraka Andriamanitra tsy mba ataonao tsinitsinina zany fantatrao ny atongavany vahoaka anao teto ao misy tena mangetaeta tsotro zao fotsiny izy te hitombo amin'ny finoana izy mety hoe tsy manana olana be hoentina fa te hitombo amin'ny finoana fa namasinao any ameno mibanga any anatiny Jesosy mety misy ny tsy efanay telo tety androany a mety misy mibanga atao anatin'ny teny voalaza mety nisy ny oatra mihitsy ary zany hifonana aminao fa ny fanamasinao kosany de ampy ameno ny banga rehetra natin'ny fo sy ny saina mampanahany fa Andriamanitra ny fahafenony ianao ka de ho tanteraka amin'ny teninao Jesosy a tsy mandainga ny teninao misalamy faharoa amin'ny telopolo valo manao hoe an'olo-tsaina anao a ka hitsinjo anao masoko a ampianatra anao zay lalakalianao a ka mesaina ho anao saotra Jesosy an'olo-tsaina azy ianao mba tsy ady rery izy amin'ny fiainana fa an'olo-tsaina azy mifanahy masinao isarak'izay tompo de hitsenanay any amin'ny tokantrano misy anay tsiraray avy any ianao hitantana sy hivimbina ary ny androm-piainana iray manontolo a
de efa apetraka eo ampelatananao ka indro zay rehetrarehetra iaraka apakatra zany vavaka zany manao hoe jesosy io eno ny vavakay sotra jesosy sy ny avinay zany am'le vavaka tsara indrindra nampianarinao manao hoe rainao zao ny an-danitra ho amasinina ny eny anaranao ho tonga ny fanjakanao natao ny sitraponao mety atany tahaka ny eny an-danitra meo any anizy anina saza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra ny amin'ny fahakapanahy fa manafany amin'ny ratsy manao fanjakana sy ny hery ary vonahitra mandrakizay amin'ray sy nitsodrano fa amin'ny Jehovah Andriamanitra ray fa Jehovah Andriamanitra manakare-pahasoavana ny ameno mibanga rehetra ao fiainanao ary indro aho ny teny Jehovah Andriamanitra amangy ianareo isa-tokantrano ampandalo ny fahatsarako rehetra ao aminao ka ho fantatra ao fa za Jehovah no Andriamanitra raha misy zavatra tsy hain'olombelona tao eo amariniko aminao hoe tsy hain'olombelona tao zany fa amin'Andriamanitra hainy ny zavatra rehetrarehetra ka dia Jehovah Andriamanitra no andray an-tanana ny fiainanao dia ho tanteraka aminao ny teniny hoe niany zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka fahaditiko ihany saotra Jesosy ny dera sy ny aja ary mivonahitra teo anao rery ihany amen de raina iana rera de raina Jesosy tompona de raina ny fana ikio de raina ifapany siso dia ho tanteraka tokoa any izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen vonahitra aneo an'Andriamanitra irery ihany alleluia masina Jehovah tompony maro enke mivonahany tany rehetra antehaka ho an'i Jesosy ka rehetrarehetra amin'ny herin'ny androany amin'ny roa dada amin'ny mahakasika ny nofy dia amin'ny 5 toy an'ny fotoan'androany saora tompo dia tonga hafasoa finoana maty raha tsy arahana asy dia samy miasa daholo amin'izay ary ho an'i Jesosy makasitraka